Alleluia. Fiadanan'ny tompo amintsika rehetra dia tsika hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao raha sitraka ao asaiko anao hiaraka hivavaka tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay ny amin'ny fafana, ny amin'ny fotoana, ny amin'ny fitariana, ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonao amin'ny fiainanay Andriamanitra. Fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra tokoa ianao ary ianao ny tompon'izao zavatra ary rehetra izao. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny famatsiana, misaotra ny amin'ny fahitam-pitia, misaotra ny amin'ny fahasalamana, ny amin'ny fiarovana, ny amin'ny fitantanana, ny amin'ny zavatra rehetra izay tsy takatry ny sain'ny Andriamanitra fa avelanao mitranga aminay dia misaotra anao zay Jesosy. Satria anao mendrika ny fisaorana ary ny teninao dia milaza mihitsy fa ny andraikitray dia ny misaotra anao Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Kristy Jesosy isan'andro. Aoka ny androm-piainanay Andriamanitra ho feno fisaorana mandrakariva ka ninona nataonay Andriamanitra dia hetsika maneho fisaorana, fijery maneho fisaorana. Fijery ny olona mpisaotra an'Andriamanitra, fiteny ny olona mpisaotra an'Andriamanitra, toe-po ny olona tena tia misaotra anao Andriamanitra ray. Amin'ny anaranao Jesosy ankehitriny dia tena hisaotra anao zahay satria ny fisian'izao fotoan'izao Andriamanitra dia fantatray ary tsapanay fa mbola fampahitam-pity avy any aminao ihany Andriamanitra. Indraindray izay misaina foana fa ny fahitam-pity dia zavatra materiel, fa ny fahitam-pity koa Andriamanitra dia izao fahavelomanay tsiraray avy izao. Dia isaorany feno anao zany Andriamanitra satria mariky ny fitiavanao anay Andriamanitra sy ny famindramponao. Tianao loatra izahay Andriamanitra, androso hatrany iomana anao ny mandrakisainay. Amin'ny anaranao Jesosy ny fotoana rehetra izay ho ataonay eto Andriamanitra dia aoka tsy ho fotoana tarihan'ny olombelona fa ho fotoana tarihan'ny fanahy masina. Aoka ny fanahinao masina no ampiteny, ampietsika, ampandre, ampahita ny tsiraray avy ahafahanay mihaona amin'ny sitraponao sy izay rehetra tianao ambara Andriamanitra. Tonga eto izay Jesosy tsy hijoro amin'ny hevitray fa tonga eto izay Andriamanitra ho amboarina hifanaraka amin'ilay sary izay ao anatin'ny fonao. Amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay. Alleluia. Amen. Amen. Andehantsika maka ny salamo fa 4:1 ka hatramin'ny fahatelo. Salamo fa 4:1 ka hatramin'ny fahatelo. Salamo fa 4:1 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: misaorany Jehova ianareo rehetra mpanompon'i Jehova izay mitoetra alina ao an-tranon'i Jehova. Manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina ka misaorany Jehova. Hitahinao avy any zionany Jehova, mpanao lanitra sy ny tany. Amen. Na maraina, na atoandro, na hariva, na fiaretan-tory dia ny zavatra tokony miverina sy mitoetra anatin'ny fotsika sy ny vavatsika dia misaorana an'Andriamanitra foana. Dao tsika hivavaka dia misaotra an'Andriamanitra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay Andriamanitra. Ny amin'ny fiainanay, ny amin'ny fisianao amin'ny fiainanay Andriamanitra. Raha tsy tonga ianao Andriamanitra, raha tsy tonga ianao Jesosy dia tsy azo antoka ny mandrakisainay. Ary na ny lalanay Andriamanitra dia anjavozavo tsy ho hitanay ny lalana. Raha tsy tonga ianao dia lasa lalana mihitsy ianao Andriamanitra mba hahafahanay mihaona amin'ilay ray ao amin'ny mandrakizay. Misaotra Andriamanitra ray ny amin'ny fitiavana izay atosaka ao amin'ny fiainanay fa ianao no matoy izao any an-tsiraray avy. Ianao membo-nahitra, ianao no ankalazaina, ianao no teraina mandrakizay. Amen. Dao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy amin'izao fotoan'izao. Alleluia. Dao tsika hitohy ao anatin'ny fisaorana any amin'izao fotoan'izao. Jesosy io, misaotra anao hatrany izay Jesosy. Mendrika ny dery ianao, mendrika ny fankalazana. Tena hoe amin'ny fo feno fankasitrahana, amin'ny fo feno fifaliana indray ny mbola hijoroanay hatrany Jesosy Kristy Tompo. Androany izay dia hiara hiteny hoe misaotra anao izay satria ianao ilay tompo tianay. Tena hoe manana izay manana anao Jesosy mandrakizay. Halleluja ho anao. Dao era lazaintsika androany hoe misaotra anao izay ry tompo tianay. Misaotra anao zahay ry tompo tianay. Mbola nomenao tombonandro haiderana. Dao vetsaka hoe misaotra anao zahay ry tompo tianay. Atao feno fifaliana ny anatinao. Tompo tianay
fa mbola nomenao mbola nomenao tombonandroa haiterana ny zavatra ataonay zavatra atao ankinay aminao raha mety anao dia ndao raha nandratanantsika ery lehibe tokoa no vavaka ao aminao Jesosy a ry lehibe tokoa ny mivavaka aminao mivavaka aminao halleluja kuampiny olonao zay mangataka aminao ny fahasoavana hery lehibe ho anay tokoa Jesosy a ny mivavaka ry lehibe tokoa ho anay mivavaka aminao fahasoavana hery lehibe ho anay Jesosy o ry lehibe tokoa ho anay mivavaka aminao halleluja kuampiny olonao zay mangataka aminao ny fahasoavana kuampeo ny olona zay mangataka aminao kuampeo ny olonao zay mangataka aminao ny fahasoavana halleluja zany tokoa Jesosy a mbola opportunité hatrany mbola afahanay mbola mivavaka ao aminao Jesosy a satria fantatray fa any amin'ny toerana maro na mety nosy tsy lavitra amin'ny Madagasikara akory ara dia fa fady interdit zany hoe manonona ny anaranao Jesosy zany fa eto izay mbola amenao fotoana malalaka tena hoe mbola afaka mivavaka aminao mbola afaka miresaka aminao Jesosy a ery lehibe ho anay tokoa zany fa soavana ho anay tokoa zany Jesosy a tsy tsahatra ny vavanay nisaotra anao ny ankasitraka anao Jesosy satria lehibe anao Jesosy a izay mbola fomaraina mbola mamiratra amin'ny masonay za rehefa maraina mbola mifody tena hoe tsy noho ny fantatray fa tsy noho ny amin'ny ezakay zany lehibe anao Jesosy a tsisy Andriamanitra lehibe noho ianao le izy hatr'izay ka ho mandrak'izay sanandro izay dia teny hoe lehibe anao Jesosy Kristy Tompo a lehibe ao amin'ny fiainanay ianao manao zava-mahagaga tsy takatra ny saina foana ianao amin'ny fotoana rehetra tahaka amin'ny tenen'ny bokin'ny mpanao salamo hoe saoran'i Jehovah ry fanahiko ary aza misy adinoanao ny fitahiany rehetra halleluja Jesosy a lehibe ianao eo amin'ny fiainanay maro ny zavatra tsy eo amin'ny contrôle anay Jesosy a be da be zany Jesosy a nefa izay misy fotoana mety hoe maro erehana mety misaina zavatra maro fa androany izay Jesosy dia avototra izany fantatray fa ianao mihazona ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny herin'ny teninao Jesosy Kristy Tompo tena hoe lehibe ianao amin'ny fiainanay magaga ianao mandrak'izay halleluja ho anao lehibe ny Tompo teneny hoe lehibe ny Tompo izao ira hoe lehibe ny Tompo
ndao lazaintsika hoe lehibe ny tompo ataovy amin'ny fandrisan-dahatra zany lehibe ny tompo lehibe noho ny olanao Jesosy lehibe noho ny zavatra rehetra ianao Jesosy lehibe ianao Jesosy a lehibe Jesosy Jesosy haleluya ni tompo zawirawe lehibe ni tompo haleluya ndao lazaintsika ihany lehibenao Jesosy a lehibenao Jesosy a hey lehibe Jesosy Jesosy teneny hoe lehibe Jesosy zawira hoe lehibe ianao Jesosy haleluya Jesosy averitsika ihany ndao lazaintsika ihany lehibenao Jesosy a haleluya oh lehibe Jesosy zawira we lehibe Jesosy zaotsika amin'izao fotoana izao samy mivavaka samy anambara ny fahalebiazan'Andriamanitra Jesosy eo lehibenao eo amin'ny fiainanay tsisy toanao amin'izay Andriamanitra mahery noho ny mahery ianao Andriamanitra ny Andriamanitra tompo ny tompo mpanjaka ny mpanjaka mendrika ny fiderana ianao mandrakizay Jesosy a zay raha mbola velonainako dia ny anaranao no asandratray mandrakizay e lehibe ianao Jesosy o haleluya lazao lehibe Jesosy haleluya lazao mafy misy hey lehibe Jesosy teneny hoe lehibe Jesosy zawira hoe haleluya lehibe ianao Jesosy asanato mafiany ny feo anao dia lazao hoe lehibenao Jesosy o haleluya Jesosy teneny hoe lehibe Jesosy zawira hoe lehibe Jesosy haleluya amen lehibe tokoa ianao Jesosy fatsaranao dia mandrakizay eo amin'ny fiainanay famindraponao dia avaozanao isa-maraina isan'andro eo amin'ny fiainanay mbola ampitsoroanao foana zay atsanganinao foana zay inona zavatra mitranga inona mety ady lalovana dia eo foana ianao fanamasina mitarika anay eo foana ianao fanamasina manampy anay tena hoe mankalaza zay miankohaka amin'ny fahalebiazanao zay mendrika ny fiderana ianao mendrika ny fankasitrahana ianao Jesosy zay dia tsy mahefa nininana tokoa tahaka ny voalazany teninao raha misaraka aminao zay dia tsy mahefa nahinana inona mety hoe maro ny zavatra mety anteheranay mety hoe ray aman-dreny mety vady aman-janaka mety hoe asa mety fianarana mety diplôma fa zany zavatra zany Jesosy dia mandalo ihany fa zay manao ny sitraponao no maharitra mandrakizay ianao ilay Andriamanitra vatolampy afaka hialofana mandrakizay ary zay mialoka aminao dia tsy angozohozo mandrakizay Jesosy fialofana azo antoka ianao tompo ianao tsy manilika anay zany ianao tsy manaranay zany ianao fa eo foana ianao amin'ny fotoana rehetrarehetra androany zay dia mbola ilaza hoe zay milanao foana zay isan'andro milanao foana zay isan'ora milanao foana zay isa-minitra Jesosy
Zany mahatonga any amin'ny teny hoe isan'andro atompo milanao, isan'ora atompo milanao, isa-minitra isa-tsegondra atompo milanao, isan'andro atompo milanao, isan'ora atompo milanao, isa-minitra isa-tsegondra atompo milanao. Mifony isako ny fanaiko maniry mafianao. Halleluja. Tsisy toerana takaloko ny eo anilanao. Feo akaikinao ihany Tompo no mahatsaray itoetrao tsy ananay ahy. Isan'andro Tompo milanao, isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isa-minitra isa-tsegondra Tompo milanao, isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isa-minitra isa-tsegondra Tompo milanao. lazao ny fony isaiko ny fanahy, Fony isaiko ny fanaiko maniry mafianao. tsisy toerana takaloko Jesosy ahy. Tsisy toerana takaloko ny eo anilanao. Feo akaikinao ihany, Feo akaikinao ihany Tompo no mahatsaray itoetrao tsy ananay ahy. lazao isan'andro Tompo milanao, Isan'andro Tompo milanao, isan'ora isan'ora Tompo milanao, isa-minitra isa-tsegondra Tompo milanao, isan'andro Tompo milanao, isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isa-minitra isa-tsegondra Tompo milanao. ifony isaiko ny fanahy, Fony isaiko ny fanaiko maniry mafianao. tsisy toerana takaloko e. Toerana takaloko eo anilanao. Eo akaikinao ihany Tompo no mahatsaray itoetrao tsy ananay ahy. lazao isan'andro Tompo milanao, hey Isan'andro Tompo milanao, isa-minitra isan'ora Tompo milanao, isa-minitra isa-tsegondra Tompo milanao, isan'andro Tompo milanao. isan'andro Tompo milanao, Halleluja. isan'ora Tompo milanao, isa-minitra isa-tsegondra Tompo milanao. Ifony isaiko ny fanaiko maniry mafianao. samy mihitsy Jesosy ahy, tsisy toerana takaloko Eo anilanao. fa ny eo anilanao ihany ho azo antoka mandrakizay. Eo akaikinao ihany Tompo no mahatsaray itoetrao tsy ananay ahy. Itoetrao tsy ananay ahy, Itoetrao tsy ananay ahy. itoetrao tsy ananay ahy. Tsika rehetra ny toerana iarelaza hoe isan'andro Tompo milanao.
isan'andro atompo milana isan'ora atompo milana isamitra lazao ny fonisaiko ny fanahy fonisaiko ny fanahiko hitoetra tsy ananaya hitoetra o tsy ananaya hitoetra tsy ananaya amen amen Jesosy maivana ny zavatra rehetra rehefa eo ianao Jesosy no miteny hoe makanesa ty amiko nareo zay miasa fatratra sy mavesatra etany zana no mianareo fitsarana misy taony zay Jesosy tena hoe tiany horaisina daholo ny zavatra rehetra fa ny fotoana anankiray zay rehefa hoe miantoraka eo anatrehanao miantoraka eo atongotrao zay Jesosy dia maivana tsapanay ilay fiadanana zay menao anay mamy loatra Jesosy ny miaraka aminao tena hoe tsy ahita izay naiza naiza Jesosy androany zay dia tena mbola manavao hatrany ny eninay manavao hatrany Jesosy ny fanoloran-tenanay zay Jesosy ary androany zay dia tsy menatra milaza fa tena tianay ianao Jesosy atsika ary ilaza tianay ianao Jesosy tianay ianao Jesosy halleloja zany tokoa Jesosy manao ny fiainanay mandrakizay tianay ianao tsy atakalinay an'izaniza fantatray koa fa ianao dia tianay mihoatra lavitra Jesosy zany mahatonga anay mira amin'izao fotoana izao tiako ianao mihoatra ny zava-drehetra tiako ianao mihoatra ny ny foka tiako ianao mihoatra ny teny tiako ianao tiako ianao tiako ianao tiako ianao mihoatra ny zava-drehetra mihoatra ny zava-drehetra tiako ianao mihoatra ny ny foko mihoatra ny foko tiako ianao mihoatra ny tenako tiako ianao tiako ianao tiako ianao agora zatsika farany tiako ianao tiako ianao mihoatra ny zava-drehetra mihoatra ny zava-drehetra tiako ianao mihoatra ny fo tiako ianao mihoatra ny tenako tiako ianao 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 halleluja tovy mafy ny teakintsika ho an' Jesosy ary dia mahazo toerana tompoko azafady fotoanany fijonavavolombelona sy famerenana ny voninahitra any amin' Jesosy miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy tompoko voninahitra moa dia ho an'i Jesosy rery ihany dia misy tenin'Andriamanitra hoe ilany amin'ny asan'ny apôstôly hoe mino an'i Jesosy tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankonanao dia izay famonjena izay eo ny famonjem-panahy fa eo koa ny famonjena amin'ny lafiny rehetra mihitsy dia tiako hijoroana vavolombelona eto moa dia misy zanako miasa amina orinasa anankiray fito taona izy ny asa tao dia voalaza moa fa ty taona ity ilay taonjaobily dia rehefa feno ny fito taona tao izy tao anatin'izay fito taona izay tena hoe
namboarina izy koa moa tena hoe sorana an' jesosy fa mijoro ho an' jesosy foana izy ary tena hoe tsy azo nahodinkodina tsy azo ny mpiaramiasa hoe nitomitomina amin'ny zavatra tsy marina na zavatra tsy mety a fa tena nametraka amin'ny fiainana hoe nijoro ho an' jesosy foana izy a dia teo zany ohatrany hoe nisy fanilikiliana nisy zavatra be dehibe nefa tao anatin'izay moa dia nahaizany zavatra be dehibe koa satria ohatrany hoe nakinkinina amin'ny daholo hoe atao lary dia ry dia tena hoe nataony tamin'ny foniny rehetra koa le izy a dia voninahitra ho an' jesosy moa fa tamin'ity taonjobily ity tena hoe tsy takatry ny saina tsy noeritreretina mihitsy a fa raha ohatrany hoe teo ambany fibekibe koa izy hatramin'izay a dia noentiny jesosy mifindra izy a anapaka distrika anankiray hoe izy zany mitantana ao amin'le toerana dia averina amin'Andriamanitra ny voninahitra dia nitiako hoe pitaina kely indrindra hoe hoantsika ray aman-dreny a aza manany amin'ny ankohonantsika fa rehefa mijorontsika dia ozy izy josoa zay hoe fidioan'io zay ho tompoinareo hoe fa raha izasy ny ankohona kosa izy a dia anompo an' Jehovah izahay dia andao tena anompo foana na inona misy a na inona miseho fa zao hoe amin'ity taonjobily ity Andriamanitra tena mbola nao zavatra mihoatra no zany a voninahitra ny anaran'ny rery any dia misaotra tompoko averinao any amin'i Jesosy ny voninahitra. Aleluia, tahiny Jesosy daholo tsika rehetra tompoko dia hijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra nataon'i Jesosy amin'ny tokantranonay tamin'ny Mateo tia manokana tsy mety efa nijoro vavolombelona izay pasteur Njiva teto efa ela hoe le resaka masony iny le masony havanana iny dia nakany amin'ny professeur zahay tamin'izay fitiniko kely ngamba dia nilaza ny tany hoe tsy maintsy esorina ozy izy ny masony a fa raha vao tsy esorina ao anatin'ny 3 volana masony io zazo io dia ho faty izy dia teo zahay zany zay sy ny pasteur Njiva tonga dia ohatrany hoe tao anatinay hoe an Jesosy io zazo io a tsisy an'izany esorina zany maso fa hain' Jesosy ny zavatra rehetra dia tanatin'izay dia tena talohan'izay aloha tena hoe fanafody tsy fanafody natao tamin'ile masony dia venisy an'izay dia hoe aleo avela daholo ny fanafody fa aleo tena hoe apetraka amin'i Jesosy dia nandeha ny fotoana niady tsara tonga ny 3 volana mbola velona izy mbola tena hoe mijoro tsara aleloia dia ny masony zany tao anatin'izay nefa mbola indraindray mahita indraindray tsy mahita dia tamin'ny nandritra n'le fifadikanana teo dia nivanginin'i Jesosy pasteur Njiva zany hoe testeo izy ny masony Mateo ity zay tao anatin'izay nefa efa tena tsy mivavaka ho an'le maso fa hoe zay zany sitrapon'i Jesosy dia manaiky dia tanatin'izay nivanginin'i Jesosy pasteur Njiva hoe testeo izy ny masony Mateo ity dia izy mbola tsy niteny anahako zany pasteur Njiva teo dia lasa izy niakatra tany amin'ny efitrano isany Mateo ity dia tonga tany izy zany dia hoe Mateo ity dia oui ozy izy ça va ve ianao dia ie ça va mahita ve masonao Mateo ity mahita ve masonao io ie ozy izy dia aoarany tapenako mifapah ozy izy ty le maso mahita zany tapenany pasteur Njiva ohatran'izao dia avereny ozy izy zay ataoko dia nataon'ny pasteur Njiva n'izao ny tanany dia naveriny dia tena hoe voninahitra ho an' Jesosy fa tena hoe tsy takatry ny saina ny fiasan'i Jesosy zany dia avy eo nisaotra tany amin'ny efitra anankiray zany pasteur Njiva dia zay izy vao niantso anahy dia hoe andaontsika senao ozy izy andohalika izy saotra za tena mbola tsy nahalala ninina mihitsy dia nandohalika nisaotra an' Jesosy fotsiny zay teo dia ohatrany hoe tsapako be hoe misy zavatra ohatrany hoe nataon'Andriamanitra na dia mbola tsy niteny ary zany Njiva tamiko dia tena nisaotra dia ohatrany hoe to dia latsaka ny ranomasoko dia ozy izy hoe ndanany eo ozy izy testeo ny masony Mateo ity ozy izy fa mahita ozy izy ny masony dia ngao tena ohatrany hoe tsy mino zany ianao zay ilay olombelona dia
de avy eo de tena marina ve hoa zany de ndana ozy izy fa za ozy izy niteste masony a de naverina ozy izy zay zavatra naseko nataony de niazakazaka nakany an'hevitra de mateo ty sady nitomany a zany nakeo aminazy mateo ty sava ve lao a de i ozy izy mateo ty mahita ve ho amin'ny maso olona après ça teo izy zany ye maman de nitesteko de tena ho an'i Jesosy rery voninahitra fa tena mahita amin'ny masony tena hoe tsy takatry ny saina fa tena hoe Andriamanitra mahatoky tokoa izy ary tena hoe mamaly izy amin'ny fotoanany tena hoe amin'ny fotoanany indraindray tena hoe ianao tena mangataka foana zany mba hasitrana ny zanakao satria tena hoe tsy mitovy amin'ny zanaky ny rehetrarehetra izy amin'ny masony iny de tena amin'ny mareny anao zany tena hoe marary anao le izy tena hoe ohatrany hoe tianao amin'ny masonao tianao hoentinao le zavatra hoentiny e de nefa Jesosy tena tsy izay fa tena izy hoe amin'ny fotoana kosa izy de Andriamanitra mahatoky izy fa mampahery antsika rehetra hoe aza miala amin'ny Jesosy fa Jesosy rery ihany no tena mpanafaka mpanasitrana mahefa zavatra rehetra de ho an'i Jesosy rery ny voninahitra alleluia tena raha napozika hoe zany no firakorakareo a tsy nampiakariko teto tatipony faly miarabantsika fiangonana hijoro vavolombelona noho ny zavatra nataon'i Jesosy tamiko nisy fotoana nandalo ady ary olana zay niantra manaina naika niantra manaina mihitsy nalaina zany nisamborona tsy fantako hoe inona ny antony fa tonga de nampidirina tanatina 4x4 de nentina tany anatina braora izay de nafatotra ny tongotra nafatotra ny tanako de ozy izy le olona ny sambotra hoe eo ianao izy izy miandry mandra-pahavita ny aketinao de lasa izy nandeha de za nafatiny za tsy mahafantatra za mbola nezaka nanazava zany hoe inona ny antony izy tsy nilaza ny antony fa andrasy fotsiny ozy de za moa rehefa nafantatra n'le izy zany satria teo alohan'io vao nisy olona mivonondry zareo za moa misy fandrarahana ataoko zay de rehefa lasa izy de nidiny ny trano nanomboka teo amin'ny tamoroa zany hoe teo amin'ny 14 heures teo de inona Jesosy hoa ny anton'izao de nanomboka mivavaka tena ohatrany tonga de tao anatin'ny foko le Petera sy Silasy tao an-tranomaizina vavaka de rehefa tsy maintsy zao zany ny farany hoa de tena manolo tena Jesosy ary ametraka ny fiainako eo am-pelatananao sady nitomany de tany zareo la tany de rehefa maizimaizina ny andro de nisy ny verina indray rehefa avy eo de fantatrao ve ozy izy fa ianao de anisan'ny olona anaty lista inona zany hoa avy any amin'ny ministera saotra zany de za moa tsy fantatro hoa zany rehefa tsy fantatrao zany de rehefa avy eo ianao izy izy de efa andeha hoentiny ianao de andeha hotifirina ianao de mbola nitoy foana tena vao niasa tena nandoalika ny vavaka teo anatren'Andriamanitra zany de vavaka de lasa izy tany ngamba efa tany amin'ny sivy sasany alina amin'ny 10 tonga n'izay avy andry zareo zay zany hoa de andeha am'izay zany andeha hoentina am'izay de za moa efa nametraka amin'ny fiainako teo anatrehan'i Jesosy zany tena nanao andranomasy mihitsy hoe tena Jesosy eo tena raha tsy maintsy zao ny farany de ianao mahafantatra ny zavatra rehetra de nanolo tena de inona ny fahagagana ozy izy nareo tonga avy any le nisy nanao intervention zay de ianao izy izy tsy hotifirina indray fa misy fifanarahana ohatra zao sy zao nangalandry zareo 50 millions zany de za moa tena tsy vita hoa zany de zay no izy de lasa indray izy de miverina farany izy de hoe tapaka le izy fa 30 millions zany tsy maintsy alohanao de nekeko zany le izy nanaika de eno rehefa zay moa vitanareo tany zany
dia nasindry zareo nody a somary fitipitiniko le izy fa lavabe le fijoroana vavolombelona dia rehefa lasa amin'ny folo za zany nieritreritra hoe fa hoavoakan'ireo a dia andeha ho andeha hotifiriny zany dia kanjo a nalefany nisy efa fifanarahany zareo tany dia rehefa tonga teo a dia tsy nasiany janona tao an-trano fa tsy mahazo mivoaboaka an-trano ianao izy izy fa ny olona zay nalainay teto a ny sasany tsy maintsy mivonoana daholo fa ianao a misaoran'Andriamanitra fa ianao mbola velona dia lasa dia niakatra nakatia tanà zany fa zay moa somary ambanivohitra any dia nisy madama fihinanako sakafo zay a dia rehefa naheno an'ilay tantara ilay madama dia niantso ana amin'ny telefona ay seho izy izy dia zaho aty amin'ny vilona tena nampalahelo anao izy ny nahazo an'izay fa ahoana ohatra zao sy zao eno a aleo fa hoentiko seho izy izy fa misy rahalahy vadiko zany hoe ambonimbony zany akaikaiky amin'ny anana izy dia rehefa tonga tao dia netiny tao tokoa ahako tena netiny tany zay dia tonga tany zay dia nanontany olona io hoe ahoana sy ahoana nazo anao zany dia nitantaraiko arak'izay dia rehefa nitantaran'le izy a zany dia na izy ary nalahelo dia misy numéro ve any aminao amin'ilay olona nanao an'izany dia eno a dia teony eo ihany izy dia voninahitra ao n'Andriamanitra fa tonga dia niantso izy dia hoe avereny fa nisy zavatra nalainao zavatra olona nalainao fantatrao ve dia niankany izy aloha satria natao main libre le izy avereno izay zavatra olona zay nalainao zay dia teo izy zany dia nanaiky izy dia voninahitra ao an'Andriamanitra za moa mbola ty velony ty a ilay vola zay nalaindry zareo a dia tsy nisy tavela na ariary rehefa tafaverina somatsara voninahitra Andriamanitra lavalava le izy fa hofitiniko fa mbola misy anakiroa zay olazaiko a zava-mahagaga zay ataon'Andriamanitra dia rehefa tsy nahita tory a moa teo dia nanokatra Facebook ahako dia rehefa nanokatra Facebook a dia tamin'izay tamin'io andro io fotoana io divaraina dia nahita n'inyle hvkl-mission iny toroteny zany hoe tsy misy toroteny ohatrany fofoy zay teny manafaka dia tena nanindrona tena nanangana le izy tena hitako hoe ohatrany namerina indray satria nisy fotoana ny tena zany ohatrany hoe tsy dia nraharaha loatra fa ohatrany hoe nandeha tamina fitediavana anarana fotsiny nentina ohatrany hoe mivavaka fa lasa any ambanivohitra any dia any dia revo amin'ny fitediavana dia tena nanangana mihitsy le teny tamin'izay tena namerina indray ny fiainam-panahiko tamin'ny laonina dia nanomboka teo moa dia mijery tele amin'ny maraina izy zany dia nahita an'le izy ihany misy fandarana ao amin'ny Kolo TV ao zany dia tena manenjika an'io isa-maraina manenjika an'io isa-maraina dia ozy izy aho hoe ay zareo any ahitako an'ity vondrom-bavaka ity e dia indray mandeha tamin'ny 16 desambra teo a nisy mariazy zay tany hoany tany Ambatomirahavavy dia ozy izy le namako satria nanasanazy zareo hoe ay pasteur Rodolphe ozy izy no avy eo anamasina le mariazy ay ve hoa leo amin'ny hvkl dia tena vao miasa tsy le mariazy no nafaly hafa le hoe ifana niarahabazy aho tamin'izay fa izy moa maika dia tsy dia fantatra hoe maika be izy satria na izy ary ohatrany tsy dia niandro fara tao dia hitako moa dia tonga taty moa dia misy anitoralahy hitokoa tato dia nanenjika teto azy mahariva efa irava le izy dia tsy saniditra fa lasa indray aloha miverina dia verina indray avy eo sabotsy voninahitra ao an'Andriamanitra fa nandritra ny 2 volana teo aho zao nanaraka fitaom-bavaka teto sy fampianarana tara dia farany a tao anatin'le taona jobily dia rehefa mitoroteny moa i pasteur Jao teto dia mame taona jobily tao mpanafahana sy ny rehetrarehetra nisy fotoana tsy nanam-bola tao anatin'ny tamin'ny herin'ny rapitso tamin'ny sabotsy teo zany efa kelikely ny vola taty amiko dia za moa misy fandrarahana kely ataoko izay zany kasikana vato dia misy ambina triazy vato efa tsy ilaina dia natsoko le namako hoe ahoana hoa sao dia anina fa alevako sary ity dia mba jereo any eto izy fa mivadika vola io netiko le izy efa 3 taona ny janona efa tsy ilaina
tao an-trano tao dia tena zany ve va sao dia andreraka anahy fotsiny a fa tsy aento ozy izy nentiko le izy avy any dia rehefa tonga tao dia andao fa hoentiko any amin'le sinoa tena enjany ianao izy dia nentiny tao zany eritreritra zany hoe 250 farafahaviny 500 000 fa voninahitra ao an'Andriamanitra fa lafiko million maromaro ihany le izy dia voninahitra ao an'Andriamanitra. Alleluia, ndao tsika hitsangana lehibe loatra ny Andriamanitsika. Teneniny eo akaikinao hoe aza mbola kivy aloha ianao hoe fa tsy manam-potoana an'io kivy zany ianao hoe tonjobily zany taona ny fety zany. Amen. Rehefa mbola velona dia mbola misy antenaina. Alleluia, andao tiaka mafany Jesosy tsika e. Andao tsika hisaotra an Jesosy fa lehibe loatra Jesosy. Tena hoe eo ambavahoana amin'ny fahafatesana mety mahazo ny hafa fa tsy mahazo anao. Mety hoe namonona ny hafa fa ianao tsy ho faty. Mety hoe nanasorana amin'ny mason'ny hafa fa masonao sy ny mason'ny zanakao tsy esorina zany fa averina amin'ny laoniny. Meny Jesosy maso vaovao. Tena tsara e, tsy haiko, tsy hitako fa tsara loatra. Tsy hitako tsony izay tenenina fa ndao tsika hisaotra an Jesosy. Fatokiana ao anatin'ny 7 taona ao anatin'ny tonjobily dia mivaly ianao Jesosy ny ao ambadika izany. Misaotra Jesosy fa tsara loatra ianao. Taitaim-bato izay heverina ho toy ny fanary fa rehefa ao anatin'ny tonjobily satria ianao no miteny dia misy lanjany izany. Misaotra Jesosy fa tsaroko eto ny ganagana ny zanak'Israely dia tsy maintsy nendrasana ho tafampita vao nidina ny ranomasina mena. Misaotra Jesosy fa sarobidy aminao izay tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa misy antenaina ny aminay. Misaotra ny amin'ity tonjobily ity. Misaotra Jesosy ny amin'ny zava-magaga ataonao teo amin'ny fiainam-piankonan'ny tatirolety. Misaotra Jesosy tamin'ny nampahiratanao, namerenanao tamin'ny laoniny nanolonao maso vaovao, maso Mateo ty. Ary misaotra Jesosy na nataonao tamin'ny fiainan'ny Indralahy iny. Misaotra Jesosy fa nasoronao tany amin'ny lavaky ny fahafatesana izy novonjenao ny ainy ary novonjenao ny fanahiny. Misaotra Jesosy fa ianao rery no mendrika an'izany. Ianao no membonahitra mandrakizay. Misaotra ny amin'ny mpanomponao maro izay alefanao eto amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny mpanomponao izay mitondra teny, izay manao ny émission Cool TV, izay mijoro eto isan'andro, izay manao ny teny manafaka. Misaotra Jesosy ny amin'ny ekipan'ny radio, averina ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andao hitiaka mafan Jesosy. Dia andray mpanompon'Andriamanitra tsika. Alleluia, alleluia. Mazotoerana, mazotoerana. Fitiavana be dia be avy amin'Andriamanitra. Fitiavana be dia be avy amin'ny Jesosy. Tena hoe tsy tambo isaina, tsy tambo saintsaina ny fahalehibiazan'ilay fitiavana no atobak'Andriamanitra amintsika mianakavy. Dia ao anatin'izany fitiavana zany misy teny mpitiavana be ho avy eto. Tena avy ao anatin'ny folalan'i Jesosy ao no avoakany eto amintsika. Dia tahaka ny rivotra, mety rivotra mitsoka malefaka ho any aminao izy io. Mety tena rivotra mifofofo mafy be ho any aminao izy io. Mety ohatran'ny tantely mamy be ho any aminao izy io. Mety possible ohatran'ny nivakinina koa nefa. Fa zao ho anao le izy. Lay teny androany ho anao. Amen. Misy taridalana kely andraisantsika ny teny androany. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Josatoko 1:9 hoe fafatatrareo ihany. Zao ny teneny, aoka ozy izy tsy ala eo amin'ny vavanao miboky ny lalàna. Fa saintsaina andro manalina. Raha vao mahita anao misaintsaina zao dia fantatro ny saintsainao. Tavy an'izay ny akaikinao, raha vao misaintsaina ianao zao dia baiboly zay ny saintsainao. Teny Jesosy zay ny saintsainao. Indraindray anontaniana hoe inona zao ny eritreretinao? Aloha tsy teneniko aminao ka. Satria inona le ao anatiny ao? Tsy haiko. Fa zao manomboko zao zay lazainy Jesosy ny tiany ho saintsaintsika. Tiany ho avadibadika ao. Mety afaka misaintsaina zavatra be dia be. Ahoana ny voako amin'ity problème ity? Ahoana ny amako an'ity olana ity? Ahoana le tsy salama ato? Ahoana be
dia be ao anatin'ny saina fa ny tian'Andriamanitra andao hisaintsaina izay lazainy Jesosy. Afaka ajanona ilay fanahiana be dia be mihodinkodina ao anatin'ny saina fa hanomboka hisaintsaina izay lazainy Jesosy androany fotsiny tsika. Amen. Saintsaina andro manalina ozy izy raha taitra amin'ny alina mampirehatra jiro dia mipetraka dia tokony fampikomprendre zany mpivady hoe inona ny eritreretiny ao. Raha misy mipetrapetraka eny ambaravarakely eny dia fantatra hoe inona izay ny eritreretiny ao. Kitony eo akaikinao zay a. Zay tsika zay hoe satria zay ny lazainy Baiboly. Amen. Dia toizantsika anao araka izay rehetra voasoratra ao. Ilay isaintsaina anazy hoe ahoana ny fomba anatanterahako izay voasoratra, ahoana ny fomba ampiarako izay nitenenina teo. Tian'Andriamanitra isika isaina mihitsy hoe inona moa problemako amin'ilay fanarahana ny tenin'Andriamanitra. Za indraindray olona be fo, eo ny problemako. Dia ahoana amin'izay na natanterako an'ilay sitrapon'Andriamanitra amin'ilay zazatra be fo hatramin'izay ataoko ahoana ohatraohatr' izany ketriketrehanao. Misy sakana amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainao dia mieritreritra ianao ahoana za tsy tokony ho sakana amiko intsony zany, ahoana ary ny fomba mba anatanteraka izay voasoratra ao. Kitio ny eo akaikinao mila tanterahantsika io hoe le teny ho atsika androany dia mila tanterahantsika io. Amen. Dia andao akana fotoana mihitsy hiketrika mba hiza mpanatanteraka izay lazain'Andriamanitra, mba ianao tena voafolaka anatanteraka izay lazainy Jesosy. Amen. Araka ny teny teo mety ohatry ny tantely io fa mety ohatry ny livakina io. Tsy maninona izay fipoakany eo e. Tsy maninona zay natongavantsika etiko. Dia ho sanatriva eo tampenana ny sofina rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra. Fa andaotsika anatanteraka izay lazain'Andriamanitra. Dia zao amin'izay ny teneny eto, anao araka izay rehetra voasoratra eo. Ary amin'izany ozy izy dia ho lavorary ny lalanao. Dia alavorary ny lalanao ianao. Aitsika ihany malavorary ny lalantsika. Izay tsy lavorary zany misaintsaina zavatra hafa. Izay tsy lavorary zany miketriketrika ty vatany ty ho atao amina zavatra hafa. Fa raha io le izy dia mahalavorary ny lalantsika sika. Amen. Kitio ny eo akaikinao tsika kay ny herana. Tsy any aman'olona any ny vahaolana fa ato amiko ihany. Amen. Amen. Dia zao ny tenenina sady amin'ny. Zay zany. Alefa amin'izay ny tenin'Andriamanitra vonintsika. Alefa amin'izay vonina. Zao ao aminao no apety ny fiainanao na tsy apety ny fiainanao. Inona ny saintsaina vita ny toroteny androany dia zao amin'izay hoe verina ny problème andavanandro indray inona indray andray ny fisaintsainana fa fana daholo izay rehetrarehetra izay fa hanomboka hiketrika izay lazain'Andriamanitra eto rehefa avy eo tsika. Zay dia tsisy anaikitsika reto raha tsy tanteraka amin'ny fiainantsika tsirairay avy izay lazain'Andriamanitra eto. Ho hitantsika eo amin'izay fa hifampikopakopaka tsika hoe zany ny ambininy, zany ny lavorary amin'ny alehany satria Andriamanitra no efa niteny. Vonina ve tsika? Vonina ve tsika? Andao raisitsika mitehaka mafy be ny tenin'Andriamanitra. Eo ampitsanganana raisitsika mitehaka mafy be ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Tsara reto Andriamanitra. Ndaontsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotra azy mifotsika manontolo. Mafantatra ve fa izy mitahiry ny ainao tsidina ny andavaka. Izy miaro anao tsy ho rembo ny fahavalo. Ary sandro mahery ny hitondrany anao mba tonga anao tsy ho ringana. Jesosy no anarany. Zany rehetrarehetra zany dia tiako ho fantatsika fa misy tompona andraikitra ao ambadika zany. Ny fahombiazanao, ny fidiran'Andriamanitra tsetro amin'ny fiainanao. Reo zavatra rehetrarehetra tsy takatry ny saina mitranga, tsy azo ny sainao samborina fa na ianao ary midanaka mahita azy. Misy mpanjaka anankiray zay mitoetra miaraka amintsika isan'andro. Jesosy no anarany. Ndaontsika no fahofany tanantsika any amin'ny lanitra. Tsy mba mandiso fanantenana antsika izy
sambatra izay mitoetra amin'ny fo mahatoky manompo azy sy mandray ny teniny ary manao izay ankasitrahany fa tsy ho raraka mandrakizay izy. Misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderana no anjakany ny fahasoavany no anenikatsika izy mana ireo enta mavesatra ireo amboara rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka. Azinyaza zivoni nahitra mendrikilay nandreso antsy nalevina nitsangana mikery ny fasana tsy natazona azy Deu azi manjakiza Nai manjes Tupuni fanalari Misyanarana Misyanarana Ampuni anarana recha Jesus Christi Panzakani panzakani Zisik ni ranumas hufafani wawachanundai utapchaniadi tiwelahi nipamutisika Mavesata Irewampa Rechewa tuguni Misyanarana Misyanarana Ampunya narana recha Jesus Christi Manzakari Jesus Christi panzakani panzak Jesus Christi panzakani panzak
Halleluja. Isandrato amin'ny sezafianananao ilay tokana mendrika ao amin'ny fiderana. Makasitraka anao ny olonao rehetra ary ao kianja anankiray nitarafanao anay, hijerevanao anay, fa miankohaka eo an-tongotra ao zahay, manolotra ny fiandrianana, ny fahatsarana, ny fahamboniana, ny fahamendrena, ny amin'ireo asa rehetra tanteraka teo amin'ny fiainanay. Azy izahay nomena voninahitra fa oka ny anaranao rery mandrakizay, zay rehetra ato an-trano manaiky ny fiandrianan' Jesosy manova. Halleluja, halleluja, halleluja. Daontsika ity an-tanana mafy an'Andriamanitra. Halleluja. Mendrika ho azy ny fiderana, mendrika ho azy ny fanandratana ambony indrindra, mendrika ho azy ny fitsaoana, fa izy no lay izy atretraika ho mandrakizay. Tsisy afaka araka anao any amin'izay tena koa faran'izay tsy tanizaniza, fa rehefa tafitodika tamin'le rahalahy teo mavaona amin'ny fahafatesana no vitsorana, satria tsisy manam-pahefana amin'ny ain'ny olona afa-tsy le tokana izay miaraka amintsika eto ary anakinantsika ny fiainantsika. Zay ny tiako ampaherezana anao, fa tsy eo ambavahoana akory ny tapitrandro, fa zay maty any. Raha mbola izy koa farany, aza velo foana izany ny fanantenanao. Velona Jesosy! Dao ity an-tanana mafy be ho azy. Halleluja. Mahazo ho toerana tompoko. Androany izana amintsika ao anatin'ny fotoana fohy ny tenin'Andriamanitra zay nampitondraina ny lohateny hoe ny hasarobidin'ny fandrosonao amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra ao anatin'izao taonjobily izao. Ao amin'ny Exodus soko fa 4 foana moa zany no nandraisantsika lesona ao anatin'ity tapabolanyity, ao anatin'ity volan'ity mihitsy zany, satria resaka mikasika momba ny fandrosontsika. Tsika mahita fa ny teny-pikasan'Andriamanitra rehetra na fikasam-pamoahana ao anatin'ny période-ny Exode na Exodus ho an'ny zanak'Israely dia efa nolazain'Andriamanitra mialoha tany amin'ny Genesis tamin'ny Abrahama. Dia hozy izy Andriamanitra hoe tiako fantatra hozy izy fa neparany any ny taranakao dia ho andevo any amin'ny tany izay tsy azy. Fa rehefa afaka efa-jato taona hozy izy dia ho afahako amin'izany ao amban'izany fanandevozana izany ny taranakao ary ampitondraiky fitahina mahatretrika izy mivoaka ny tany mpanandevozana izay nanangejana azy nandritry ny efa-jato taona. Mbola tsy nono akory ho an'ny Egypta ny zanak'Israely no efa niteny Andriamanitra fa ho andevo any izy ary Andriamanitra no hanafaka azy sy amoaka azy ao anatin'izany période mpanandevozana mandritry ny efa-jato taona zany. Teny aminao aho hoe aza siana dihevitra rehefa fotoanan'Andriamanitra, aza siana dihevitra rehefa fotoanan'Andriamanitra. Fa na efa-jato taona azy ka hijoro Andriamanitra tsy aharo ny teniny na tianao na tsy tianao dia avoaka ianao. Ozy izy ny ten'Andriamanitra ao Isaia toko 4:7-10. Isaia toko 4:7 ny 7 ka hatramin'ny 10. Teny aitsika loatra io teny io, tokony efa vita tsy anjery azy. Ozy izy ny ten'Andriamanitra, tsarovy ny zavatra taloha izay efa lasa ela, fa izano Andriamanitra ka tsy misy hafa, izano Andriamanitra ka tsy misy tahaka. Za ozy izy manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary manambara hatramin'ny ela izay mbola tsy natao akory, dia ilay manao hoe ho toy ny fikasako ary efaiko ny sitrapoko rehetra. Ny taonjobily tsy tonga satria vokatry ny vavaky ny zanak'Israely, tsy hoe nomena Exode ry zareo na Exodosy fanafahana satria mivavaka be ry zareo, tsy ny ranomasony namonjen'Andriamanitra azy, tsy vokatry ny sitrapony fahavalo hoe amotsitra na tsy amotsitra azy, fa programa n'Andriamanitra. Tonga ny Exodosy na jobily satria misy teny mpaminaniana sy fikasana manaraka taorian'le fotoana nanokafana azy hiditra any amin'le tanàna nandevo azy. Zany hoe talohan'ny fanandevozana dia efa vita programa mialoha ny fanafahana.
fa miandro ny fotoana amoahana azy Andriamanitra. Raha mandinitsika ny Genesis mahafinaritra be. Andriamanitra namorona ny zavatra rehetra. Mahafinaritra be. Ny olombelona mbola tsy lava. Wow! Mahafinaritra be ny tantaran'ny Adama. Adama voavolavola hitantana Edena mahafinaritra. Tsisy ohatr' izany. Fa fiafarana ny Genesis, babo ny zanak'Israely. Le taranaka ny foronina anjaka mandrakizay, lasa nandova fahafatesana sy babo any an-tanin'olona. Fa rehefa tapitra ny Genesis, ny asa sain'Andriamanitra. Tsy maintsy mijoro amina endrika mbola tsy nahafantarana nosokafan'Andriamanitra ny Exodosy. Dia izy Andriamanitra anoratra tantara, ary io tantara io tantaram-panafahana. Dia tsy mahita izany an'Andriamanitra amin'ity tonjobily ity. Misy zavatra be dia be mety nampiasa sainantsika. Misy zavatra be dia be mety hoe mampitanondrika antsika efa tsy vita mihitsy mampolo taona ny maro tany amin'ny lasa. Fa merabanao tonga ao anatin'ity tonjobily ity. Satria tiany taona tsara indrindra ho anao. Fanagatsy marety ka ho an'Andriamanitra. Misy faminaniana avy amin'Andriamanitra sy fikasana nambarany ho antsika amin'ity taona ity. Noho izany tsika mila mijoro ao anaty fisaorana. Miomana tsara ampanahy, mandroso tsara eo am-panompona, mandroso amin'ny fiainam-panahy araka an'Andriamanitra. Misy fikasam-pahalebiazana mifanaraka amin'ny sitraponao anao, tia nisehoana amin'ny voninahitra, mifamatotra amin'ny fiainanao sy ny fisianao eto amin'ity tany fandalovana ity. Tamin'i Jesosy Kristy nombona teo amin'ny hazo fijaliana sy ny kapohana, maty no fahadisoantsika, dia tiako ho fantatrao fa efa vonona ho aminy avokoa. Ny fahamarinana momba ny fanasitranana, ny fahamarinana momba ny famonjena rehetra fa na aina tena ho anao. Ndre mandeha Jesosy sy nanaiky fa mandrakizay ny fahavononana izany ho antsika menakavy. Tena antsika Andriamanitra hoe ao anatin'ity tantarany zanak'Israely ity, ny hery sy ny fahefan'ny teny fikasana sy ny faminaniana dia tsy misy mahatohatra mandrakizay. Manana hery irrésistible, tsy azo tohaina ny tenin'Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra ny teny sy mikasana ho zavatra anankiray, azony izay lazain'Andriamanitra hatramin'ny farany, fa izay lazain'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Tsy maharety ka ho an'Andriamanitra. Jereo fa rehefa miasa izy Andriamanitra dia mifanohatra amin'ny fahendreny hita maso sy amin'ny lojika hita maso, ny antoka amohan'Andriamanitra antsika ao anatin'izay zavatra mety mampiraviravitana antsika na mahaverevitra antsika. Mba eritreretony rehefa naniraka amin'ny Mosesy Andriamanitra, olona tsy mahay miteny ny rahany andeha hiteny, nefa izy nanao ny vavany. Averiko. Olona tsy mahay miteny no irahan'Andriamanitra andeha hiteny any amin'ny Farao, nefa izy nanao ny vavany. Dia rehefa nitarainy Moïse, dia ozy izy navaliny, fa izy moa nanao ny vavan'ny olona. Jereo ny Exodosy toko fahatelo. Zany hoe fanta amin'ny problema amin'ny Mosesy, fa tsy sakana ho azy tsy niraka amin'ny Mosesy hiteny any amin'ny Farao, izay sakana heverin'ny Mosesy, fa tsy afary manatanteraka izay zavatra mpanaovina azy. Andriamanitra rehefa mampijoro anao dia tsy mijery izy hoe vitanao sa tsy vitanao. Fa eny andalam-panatanterana ianao raha nandeza amin'ny Mosesy, sokatra teo am-pitenenana ny vavany. Andriamanitra zany tsy dia liana loatra andre problema hoe tia sakana. Fa tonga izy dia maniraka hoe tonjobily. Tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Hitanao tsika mila mahay miaraka amin'Andriamanitra, miaraka tsara amin'Andriamanitra. Zavatra andrasan'Andriamanitra aminao dia ianao manaiky androso ao anaty programany, fa tsy hametra-panontaniana amin'izay sakana takatry ny sainao, sakana takatry ny sainao, fa tsy hahafahanao manatanteraka izay zavatra sainy irosoanao. Ny teny avy amin'Andriamanitra dia mahery lavitra noho ny fahefan'ny Farao sy ny miaramilany ary ny fanjakan'ny Egypta ray manontolo. Rehefa Andriamanitra miteny hoe tonga ny fotoana hanafahako anao, tena miteny aminao fa tsy azo ny tafondro sy ny basy, ny kalesy sy ny lefina sy ny fahefana sy ny hery sakanana izay zavatra lazain'Andriamanitra, fa rehefa nilaza izy dia ataony, ary rehefa nisokatra ny vavany ho efainy izany. Tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Teny
teto ny nahitako ny fikasam-paminaniana avy amin'Andriamanitra ho antsika dia ambony lavitra sy mahery lavitra no ny fanoherina rehetra atrehantsika eto ambonin'ity tany ity. Satria ny zavatra azoko antoka dia izao, lay mpanotrona ny teniny aneo ny tenany eo anatrehan'ny fahavalo ary izay ny antoko tonga amin'ny voary rehetra anamaso ahita fa eo anoloanao izy. Ahita ny fahavalo fa eo anoloanao izy. Ny ositran'Andriamanitra ao anatinao dia tonga anao aseho fampiasain'Andriamanitra. Fa ny fanotronan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia tonga an'Andriamanitra iseho hiasa ho hita ny adva na ny fahavalo. Rehefa ianao hotronona mason'ny fahavalo ampahiratiny, ahita fa eo Andriamanitra. Fa rehefa ianao hosorana, ianao no ampiasaina manapasa hinam-pinoana, hanova zavatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny faminaniana moka anao dia mahery lavitra no ny herin'ny fahababoana te hiazona anao. Te hiteny esory ao anatinao zao fomba fijery zao. Hoe mahery vaika amin'ny fahavalo ka tsisy ninina azo atao tsony. Rehefa tonga meloa ny tenin'Andriamanitra fa hamoaka anao izy amin'izao taonjobily zao isory fotsiny ny anarany fa tsisy hery atafajoro eo anatin'ilay velona mandrakizay. Jesosy avy any Nazareta no anarany. Zay mireare no io anarany io. Tsy mavita ninnininy zay raha tsy io anarany io. Ary no io anarany io dia fantatray fa ny hery sy ny fahefana rehetra natao ekoaka amin'io anarany io, na any an-danitra, na eto an-tany, na any ambany tany, ny hery rehetra, fahefana rehetra, ny voary rehetra, manaiky fa Jesosy ny mpanjaka. Ay. Halleluja. Rehefa jereny io Exodus 2:20 dia manambara amintsika fa Andriamanitra no niteny nametra ny fampahoriana sy ny fanangejana tao Egipta. Izy nametra atreto ny farany dia vita. Ka mahafinaritra n'Andriamanitra dia izao, izy maneho ao anatin'io fahamarinana io fa ny fampahoriana rehetra dia misy fiafarany. Zany hoe misy duréany. Hoe atreto. Misy fiafarany io manjoanao io zany. Tsy zany no niteny fa Jesosy no nilaza. Ary rehefa niteny izy hoe rovinany amarana anazy, dia efa nanambara izy mialohan'ny fiafarana ny taona fa taonjobily anao ty taon'ity. Zany hoe tsy maintsy hifarina ny fampahoriana, ny fanaintainana, ny fanandevozana, ny tahotra, ro toetra ratsy rehetra, ny aretina rehetra, tsy zavatra tsy nambolen'Andriamanitra rehetra, tsy maintsy mifarana. Hitanareo ny fanafody rehefa hoaninao nefa lany daty dia lasa pozina na fanasitana na mety hanafaka anao anaty fitsaboana azy. Fa raha vao lany daty dia lasa pozina. Dia ohatr'izay koa ny problème. Rehefa mitatra loatra ka mitady ampahory, dia izy Andriamanitra hoe hatreto ny datinao. Dia androany ariva te-teny aminao fa miala tsiny fa lany daty le problemanao. Lany daty le aretina mitady angejanao hatramin'izay. Efa ela izy namovokovoka fa raha endry izy mivitainy melohan'ny taonjobily ianao, fa raha tafiditra atin'ny taonjobily ianao tsy hisy hevitra fa izy ny lany daty fa ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra mitohy. Zarangatsy marety eka ho an'Andriamanitra. Tsy mare orakorakam-pinoana ho an'i Jesosy. Io tsy hisy hevitra fa tsy maintsy mifarana. Mila samy joro sika milaza fa tonga amin'ny fotoana hifarana ny fampahoriana. Tonga amin'ny fotoana hifarana ny faniliana. Tonga amin'ny fotoana hifarana ny fanangejanana, fanilikiliana. Tonga amin'ny fotoana hifarana zany atao hoe fanaintainana zany. Afaka ho lany daty reo enatra rehetrarehetra sy fafambaraka tamin'ny lasa. Tapitra ny daty ny fanambaniana sy ny fanandevozana. Vita n'Andriamanitra napiditra ny zanak'Israely ary namoaka azy avy tany amin'ny tany Egipta. Napiditra Josefa fa mamoaka Mosesy. Tsy nampiasaina napiditra. Ohatry ny endrika fampahitana fitiny etombohan'ny tantara fa fanandevozana ny nefarana. Fizisy Andriamanitra. Rehefa tapitra ny fotoana amin'ny fanandevozana zany ho amoaka. Ary rehefa nanomboka amoaka Andriamanitra dia nanangana génération izy. Génération vaovao. Halleluja. Andriamanitra zany manomana génération matanjaka amin'ny fotoana ivoahany anafika. Andriamanitra rehefa manafika, zay iran'Andriamanitra tsy mila mitondra tafondro, tsy mila mitondra bomba, tsy mila mitondra grenade, tsy mila mitondra lance roquette.
tsy ilay zany amin'Andriamanitra zaza mena no nirahany itonatonana any atokantrano mpamoaka lalàna. Halleloja. Fa nangeja ny jiosy. Tonga tany Mosesy nitaizana tao an-trano le mpamoaka lalàna mpanandevo. Ny olona fahavalo andava amin'ny fanjakany. Ianao mieritreritra hoe ny devoly mety hoe tia metraka démonstration ngeza be mahay zavatra izy amin'ny magia, mahay an'izao izy amin'izao, fanovamaso, tenao zavatra be dia be ny devoly, anaporofona fa misy izy. Fa Andriamanitra tsy mila manaporofo ny tenany, zazamena no ny rahany au lieu de commando. Noho izany mifanohitra amin'ny fisainan'ny olona mihitsy ny fomba fiasan'Andriamanitra. Izay no mahatonga antsika tsy maintsy milatsaka mamantatra an'Andriamanitra. Dikany hoe manomana anao mitoe-panaraka an'Andriamanitra, Andriamanitra aloha mialohan'ny fotoana anaovany zavatra goavana eo amin'ny fiainanao. Izay no mahatonga antsika mandray teny mpantsiana, mandray teny mpananarana, mandray teny mpampitandremana mba hijoroantsika eo amin'ny position-ny olona mety amin'Andriamanitra tsara. Ataovy amen. Mba mitoriana ianao teny momba ny fijangajangana amin'ny olona mpijangajanga fa fahavalina ianao. Tsy tiany. Mandana mitoro hoe tsy mety ny alatra amin'ny mpangalatra. Tsy zaka an'izany satria mbola miaina ao anatin'le olona le fanahy miazona azy tsy ho libra. Fa ny olona tafiditra amin'ity tonjobily ity dia olona vita sedra manaiky ny sy akatoan'Andriamanitra amin'ny fiainan'iray manontolo, mazaka afantsiana, miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara. Halleloja. Satria miomana ao anatin'ny fivoana malalaka tsy hisy geza miaraka amin'ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Raha ianao izay olona izay, tiako ianao hitea tanana mafy ho an'ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Mba fantatrao ve fa Andriamanitra manana programa hitondranao any amin'ny dinga voninahitra. Hitondranao any amin'ny anjara voatendry mahafinaritra izy. Sekla efatra ane, taonjato anankiefatra. Zany efa-jato taona zany. Zay nolazainy tamin'ny Abrahama hoe taranaka efatra amin'ny fandimbo no any Egypta ary atao andevoandry zareo. Fa amin'ny fotoana ohatry ny androany ahita jobily ry zareo reo. Zany rehefa ahita jobily ry zareo reo dia tsisy ninina azo atao fa tsy maintsy avoaka, hitazana fotsiny fahavalo satria ho avoakako izy. Ny zavatra ny tamin'ilay génération fandimbo reo tsy azony zareo mihitsy tonga tany fa maninona ary tsika voateraka tonga dia andevo aty amin'ny firenen-kafa maninona. Misy zavatra zany ny ainanao fa tsy fantatrao taizany ny andohany. Fa amin'ny fotoana isehon'le vokatra asehon'Andriamanitra anao ny fiafarana. Tsy voatera hita ny Genesis mpanomboany io problème io ianao fa mety nandova avy any amin'le razambe teo alohanao izay voageja ao anatin'le fatorana. Fa za teny aminao amin'ity tonjobily ity ho hitanao fofarana an'Andriamanitra io ary hanomboka zava-baovao amin'ny alalanao izy. Halleluja. Tenena misy zavatra mitranga amin'ity taona ity hoe ho anao io sy ny taranaka hoe. Ianao ve mieritreritra hoe tsy variana le taranaka farany. Le taranaka farany ny ainany sy ny sitraka n'le fivoahana. Nefa ny taranaka nandritry ny efa-jato taona zany teo alohan'io taranaka farany natongava Mosesy io. Tena ny aina tao anaty fampahorina sy galera be mihitsy ry zareo. Fa vao nanomboka nanangana taranaka amin'izay Andriamanitra napiditra n'le tao hoe libérateur. Tonga dia io taranaka vaovao io no manin'Andriamanitra tao anatina formation tsy ho laitra ny fahavalo zany mihitsy. Tsy laitra ny farao izy. Satria tsy tao anatin'le efa-jato taona fampahoriana no nahatongavany fa ao anatin'le vanim-potoam-pamoahana. Teny aminao ataonanao zao. Hiasa Andriamanitra. Betsaka ny zavatra mbola tsy tany maso hatramin'izay mbola tsy reny sofina nindra tao am-pony izan'izy fa ho manin'Andriamanitra ho anao. Tsy ny teny avy aminy izay mety ho fahamarinana reny sofina amin'ny zava-misy akory ny marina fa ny tena fahamarinana izay lazainy Jesosy ihany. Tsy ataon'Andriamanitra ho zava-poana mivavaka ohatra amin'izay. Tsy ho raraka tany ny fifadikaninao.
ary ny fijoronao an'Andriamanitra anatin'ny sitrapony sy ny fiafianao tsy miainao anaty fahotana fa mitahiry ny fitondrantenanao an'Andriamanitra io. Tiany taona anangan'Andriamanitra anao amin'ny anjara voatendry, anahafan'Andriamanitra anao amin'izay geja rehetra ary hijoronao any amin'ilay lalina sy antobisiana teny ilan'Andriamanitra anao. Tsy fotoana izao amahazo-vaziana an'Andriamanitra izany intsony. Efa lasa ny zavatra taloha. Ataovy tanoha efa lasa ny zavatra taloha e. Ataovy tsara efa lasa ny zavatra taloha. Miaina zava-baovao aho e. Amen. Tiatsika ve tsika iaina araka ny fahamarin'Andriamanitra, hoentin'Andriamanitra amin'ny zava-misy sy ny realiteny. Raha Josefa napiditra ny Israely tany Egypta, Mosesy ny rany amoaka azy. Ianao hoe ao amin'ny taranaka e, ao amin'ny taranaka trary ty tonjobily ty ho avoaka n'Andriamanitra. Tafiditra anatin'ny taranaky ny Exode, Moïse. Ianao ndray tafiditra anatin'ny taranaky ny Jobily. Hiala amin'izay mety ho fatona sy gedra rehetra, amin'izay zavatra niainan'ny famianareo tany aloha tany. Fa amin'ny alalanao afaka niseho ny asan'Andriamanitra satria hiavaka ianao. Aza mbola mijery olona mikondane an'ilay olona, mety ho mpanompon'Andriamanitra izy, mety olona fantatrao izy hoe olona tany aloha tany, talohanao tany, aza rarahina izay zavatra hitany masonao. Zao tsy fotoana hijerevanao olona. So dia misaina ianao hoe tokony ho any anina zany, tokony ho any anina. Non, ho anao aloha satria ianao ilay ho atsangan'Andriamanitra. Andriamanitra ny mitady olona hamonjy olona ho ampiasainy. Ahafahany famonjen'Andriamanitra miampita eo amin'ny fiainan'ny olona rehefa hitan'ny olona eo amin'ny fiainanao ny fahaveloman'i Jesosy. Te hitondra anao midingana sy toerana tsara lavitra Andriamanitra satria Andriamanitra te ampiavaka anao sy hitanao amin'izao taranaka izao. Resaka ny amin'ny génération-ny Exode sika. Ato anaty Baiboly, tany Egypte ianao fa navoaka. Ary ny famohananao dia hanomboka tantara vaovao, mbola tsy nahafantarana an'Andriamanitra mihitsy ny tany aloha tany. Raha resaka tamin'ny Abrahama Andriamanitra hoe sauveko ahoana ny sauveko ny Sodoma sy Gomora, ny ady varotra. I Abrahama ny teny hoe raha misy 50 marina tsisy, raha misy 70 tsisy, hatrany amin'ny 10 dia hozy izy Paul taty nandeha moramora tsisy marina amin'izao tany izao na dia ray azy. Dikan'izay ny ady varotra Abrahama sy nandresy lahatra amin'ny fon'Andriamanitra fa fahamarinana kinina tamin'ny olona mpanota no anafahana tanàna. Tonga Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy, horingako ny Israely hozy izy fa mpimonomonina, leo ahako. Dia hozy izy Mosesy tamin'Andriamanitra, maneneny ianao ny amin'izany fanapahan-kevitra ao zany fa tsy mety. Hozy izy ny Farao imemebe, hozy izy hiteny Farao sy ny Egyptiana hoe avoaka mba horingana ny efitra. Fa raha tsy maintsy andringana ianao, hozy izy Mosesy, fa velao ry zareo velona. Toy Andriamanitra tena tsy ho aringako raha izany. Fa maninona Andriamanitra raha ihany no nifampiresaka tamin'ny Abrahama sy Mosesy. Fa ny Abrahama échec tsy naomby, fa ny Mosesy ny réussir naomby. Fa maninona? Satria nisy révélation nahalalan'ny Mosesy an'Andriamanitra fa tsy nisehony tamin'ny Abrahama. Zay mahatonga ny Exodus 9 milaza amin'ny Baiboly. Izany Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba rainao. Tamin'ny anarana hoe Jehovah El Shaddai zany nahalalany zareo anahako. Fa nisy anarana ty mbola tsy nahalalany mihitsy fa isehoko aminao. Dia nanomboka ny sokafan'Andriamanitra masom-panahin'ny Mosesy. Ahitan'Andriamanitra eo amin'ilay angle sy le révélation nisehon'Andriamanitra taminy. Voamarina sy voaporofo tao amin'ilay fanambarana ny sehon'Andriamanitra ilay fahamarina mpamindrapo tsy naharigana ny zanak'Israely na tokony mitovy ihany ny sazy tokony sahaza ny mpijangajanga sy ny mpimonomonina sy ny mpanohatra an'Andriamanitra mitovy ihany satria hotaray daholo zany tokony ringana daholo. Fa Mosesy ny ady varotra tamin'ny famindrapo dia nahazo rariny, fa i Abrahama tsy nahazo tombony. Misy karazana génération misokatra ao anatina révélation afaka miaina amin'ny famindrapon'Andriamanitra sy afaka miverina malalaka amin'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny ao amin'i Jesosy Kristy tsisy fanamelohana miandro ianao eo am-piverenana fa tsy midika akory zany hoe manontamba hitombon'ny fahasoavana. Satria ny fahasoavana sy ny fahalemem-panahy ary ny famorapana an'Andriamanitra dia mitaona antsika hibebaka. Ary ny finoantsika sy ny fiverenantsika dia tokony ho mafimafy kokoa amin'izao andro faran'izao noho ny fotoana vao ninoantsika an'Andriamanitra satria eo akatoky ny fiverenana Jesosy apakatra ny fiangonany. Noho izany aza manao adaladala. Tonjobily zao
Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainako. Andriamanitra nampanantena fanao zava-dehibe amin'ny alalako, amonjy fanan'olona be dehibe, anangana hery tsy vaika tsara ho fanjakan'Andriamanitra, ampitoetra amin'ny fiadanana, dia anao izay tiako atao eo amin'ny fiainako no ny fahalalako an'izany. Tany aloha dia ny Israely no andevo fa ny Egyptianina no mpanapaka. Fa rehefa tonga ny fotoana ny Exodosy, nanjary mpanapaka sy natahoran'ny Egyptianina zanak'Israely. Enoy, rehefa tonga ny fotoam-panafana avy amin'Andriamanitra, le mpanapaka ny lasa natahotra n'izay nitapahany teo aloha. Zany hoe, raha ny fandaran'olombelona andevo ny Israely, fa mpanapaka ny Egyptianina. Fa rehefa tonga Andriamanitra namoaka, lasa natahoran'ny Egyptianina ny zanak'Israely. Ao anatin'ny taonjobily misy zavatra mivadika. Satria ny olona omban'Andriamanitra dia izay olona miaraka amin'Andriamanitra sy manao ny sitrapony. Ary rehefa Andriamanitra miditsetsetra hoe amoaka, tsy miteny ny fahefan'ny Farao sy ny fahazarany ny 700 taona nanamavy sy nanamaivana ny zanak'Israely, satria ho porofon'Andriamanitra mikery eo anivon'ny Israely sy ny Egyptianina ny hery sy ny fahefana maha-Andriamanitra azy. Raiso kely ny bokin'ny Exodosy, Andriamanitra miseho rehefa mandroso ianao. Teneniny eo akaikinao rehefa mandroso tsara ianao hoe amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, amin'ny asa an'Andriamanitra, dia ny problema indray hoe, ny aretina indray, ny mpanohatra indray, lasa mangovotra eo anatrehanao. Hitanao mahatonga anao mora mipararetra eo anatrehan'ny olana satria tsy ampy fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa raha mandroso tsara ianao, tsy olana io zany no mpipararetra anao, fa sokafan'Andriamanitra mason'ny olana ahita fa miaraka aminao Andriamanitra. Ohatry ny ranomasina mena any amin'ny Salamo 4:7 ny ranomasina nahita, lasa nasiana maso ny ranomasina ahita fa eo fanatren'Andriamanitra, dia mizara roa ny ranomasina mandeha tany maina ny zanak'Israely. Rehefa tonga ny taonjobily dia izao, tanoy ianao olona mora makahala, fa amin'izao ianao olona be fitiavana. Ohatra ny Farao ndasa nefa ohatra tsy azonao tsara le raha. Exodosy 2:20, raintsika kely ny bokin'ny Exodosy 2:20 any dia ny 9:30 ka hatramin'ny 9:30 ovakitsika ny zavatra nitranga ao, azafady ho sisy ny ten'Andriamanitra. Ary ny fora mbola alina Farao, dia izy sy ny mpanompony rehetra ary ny Egyptianina rehetra, fa nisy fidradradradrana mafy tany Egypta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana. Dia napaka ny Mosesy sy Arona izy raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana miala eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandehanaka manompoan'i Jehovah araka ny lazainareo. Eto aloha zany, atreo aloha, atreo, dia 9:30 tazomina 9:30 rehefa avy eo. Izao ny zavatra nitranga. Vao nitranga ny herin'Andriamanitra ny se manifeste tao Egypta, dia jereo ny zavatra nitranga. Taloha Mosesy ny maka audience. Fa vao nanomboka se manifeste Andriamanitra, Farao naka audience. Hitanao fa tsy mbadian'ny zavatra rehetrarehetra. Ny fisandratanao tsy ianao mametraka an'ilay position, fa fahefan'Andriamanitra. Rehefa mety amin'Andriamanitra ny fonao ao ambany direktiva n'Andriamanitra ny zavatra ataonao, dia mametraka fahefana sy fanapahana ao anatinao Andriamanitra, izay tsy azo ambaniana sy tsy niavina satria herin'Andriamanitra. 9:30 ary ny indray manosinareo sy ny ombonareo dia eto koa anaraka anareo amin'izay, arak'izay efa nilazainareo, mandiana. Dia hozy izy rehefa avy eo, tsofirano aho. Ny se soumettre nidina teo ambany autorité an'i Moïse. Ty taonjobily ty ho ataon'Andriamanitra zany. Zaranga tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Ho ataon'Andriamanitra zany. Dia jereo 9:30 fangaro Mosesy any. Fa ny Israely ray manontolo indray dia nandondona ny olona ny Egyptianina ka nampandeha azy faingana hiala amin'ny tany satria hoy izy maty avokoa izay rehetra.
telopolo tenetin'ny olona ny koba ny voalena raha tsy mbola voaisy masirasira sy ny vilian'ny fanaova-mofo voafe eo amin'ny lamba ny teny antsoriny ary ny zanak'Israely nanao araka ny teneny Mosesy ka nangataka firavaka volafotsy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptianina 9:30 ary nataon'i Jehovah nahita fity teo imason'ny Egyptianina ny olona ka nomendreo azy nangatany ka de ny foanany rehefa baiboly ny teneny foanany tsisy nininona tsony tany Egypta fa mivoaka ny araka tamin'ny zanak'Israely ny fananana rehetra mafantatreo le efa-jato taona ny lazaina fa fanandevozana tamin'ny fotoanany ray alina na mangin'Andriamanitra lasa fiasana mahery vaika nanangonany zareo arena mba hahafahany mivoaka zany hoe Egypta zany mpitahiry boatin-drakitra fa ny zanak'Israely namaky azy za ranga tsy mahareteka ao an'Andriamanitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra mafantatrareo tsy nijoromy bebery le tsara le zany fa mbola ho avy ety izy ijoro vavolombelona miasa amina sosiete anankiray niniko tsy nitononona le toeram-piasana satria malaza eto Madagasikara dia niasa tao izy inona ny asany fa nirakiraka dia ainy daholy izy zany clé 10 ainy daholy ny zavatra rehetrarehetra momba n'le asa niterenitra reo izy andao anao complice anao an'izao tsika anao an'ty ho ampiasain'ny lehibe ozy izy nitoroteny eniko dia mametra anahy tsy hanota afanome voninahitra n'Andriamanitra dia aleoko mitoetra maty mantra miaraka amin'i Jesosy raha zay ny sitrapony toy izay natombony tsy marina ao anatin'ny alatra ozy le lehibe mamay alandro any zavatra nitranga mbola ijoro vavolombelona eto olona eo nanomboka niteriterendry zareo amin'izay ny fahafahany rehetrarehetra mba tonga azy araka aminy na ena ny karamany atsasa karamany mena azy fa nampitomboana ny asany ohatran'ilay fanangejana ny Egyptianina mihitsy fa tsy niovy izy nisaotra an'Andriamanitra tsy menimenina izy fa nideran'Andriamanitra dia nefa ranany reraka izy dia ozy izy tsy vitako tsony fa tady reraka satria mbola hoahena indray tsy avita nametraka démission izy fa voapetraka ny démission mipetraka ny démission lasa izy tena tsy niasa nandritry ny tapabolana fa tsy napetra ny tany dia valiana dia natsona aloha natsona dia tsy hita dia ozy izy le chef nametra démission dia nametraka fanroany indray izy niala izy rehefa avy eo nisy niantso azy tany amin'izay toerana hafa ny niantso azy tao amin'io fiasana eo hoe ianao tsy mahazo miala fa ianao ilaina dia eritrereto hoe olona posta clé 10 lasa directeur na district anankiray misavatra tsy azonao misavatra tsy ohatry zany nitehaka ao raha azonao ny lanja ny zavatra zaraiko aminao amen Andriamanitra zany ao anatin'ny taonjobily tsy mitaky diplôma Mordecai avy any ambavady tonga dia ny anatin'ny lapa jereo ny masina kaikanao ary hitondranao lavitra ty toetra ty jereo tsara masina hitondranao lavitra io toetra io dia jereo tsara masina aza miala amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra zany hoe na iza hijoro ampisaraka anao amin'Andriamanitra dia tavatranao ny tananao hifikiro ny fahamarinana hijoroy amin'ny fahamasinana mandehana amin'ny fahatokiana dia jereo masina hita an'Andriamanitra io hoe za ranga tsy mahareteka ao an'Andriamanitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra fantatrao hoe f'Andriamanitra mijery fo tsy zay rehetra voasambotra ka voafaritra ny tongotra sy ny tanana no mivoaka velona ny kalaky tonga malaky fa zao ny vaovao mahafaly tsy kitiatana ozy le rahalahy hitokana hitady anao ao dia hoe ny amin'izay misy anao ao asandratrontana any aminao hikasika ny lambanao nanondra zao ny fony hoeo amin'ny fanatrehana Jesosy voa Jesosy namasy ny anarany tsy ahoako ny ho faty fa niombona aminao nao viveriana aminao zay
fomba ay ho amarinina dia ozy Andriamanitra misy fody tena hitako hoe miombona amiko noho izany le devil efa manomboka mitsinjatsitsaka be deabe sady lava nify be ny rasy tarabe anay io androany tonga dia nanondran'Andriamanitra anjely baraka daholo nareo sy ny firongonareo fa tsy nanareo fahefany olo io fa za mahita ny fony zao aza mitondra fomba ho hitan'ny olona fa raha zay sinema daholo nataontsika eto androany ariva sinema fihetsiketsehana mibetsaka fa Andriamanitra tsy mahita nininona sokafo ny fonao dia tao vitan'Andriamanitra fa rehefa ndranomasony nataon'le rahalahy ka nitodika tamin'Andriamanitra izy voavonjy rahalahy sa tsy voavonjy voavonjy toy Andriamanitra hoe ho taritiko ianao any amin'ny toerana ampiorina anao bebe kokoa dia ozy Jesosy ny ao amin'io toerana io misy kalaky ao misy bomba ao fa tsy mahafaty anao lacrymogène fotsiny misaotra tsy azo ranomaso mpiverenana ny tadiaviny Jesosy rehefa hitan'i Jesosy ho fonao miasa Andriamanitra ahilika Andriamanitra daholo zay sakana rehetrarehetra mety tsy mahatafavoaka anao eo amin'ny fiainana amen fa zao raha vao miova ny zavatra rehetra farao lasa nako audience taloha izy makana audience avy eo indray farao lasa nila tsodrano raha hatramin'izay mpandroaka sady mpanozona manomboka mipetraka ny supériorité an'Andriamanitra mipetraka ny mahambony azy satria nahoana ny fahaizan'Andriamanitra le firenena dia inona ny zavatra mitranga ao anatin'ny taonjobily misy zavatra mivadika taloha ianao prere fa amin'izao ianao mpanetry tena taonjobily taloha tia tena fa amin'izao tia mizara taloha mpanofa trano fa amin'izao tompotrano taloha mpandeha tongotra fa amin'izao mandeha fiara taloha mpindrana fa amin'izao mpampisambotra taloha tsinitsinina fa amin'izao tonga zavatra taloha planton fa amin'izao directeur misy zavatra zany eno iny hitanao ilay karazam-piovanatra any amboalohany aza dinganina so dia teo directeur fotsiny io fa tsy mpanetry tena telaza fa misy ny génération de l'exode ary misy koa ny taranaka miaina ao anatin'ny jobily misy fotoantsika nitazana ny hafa foana fa tonga ny fotoana hitazanana anao indray mety mariazin'olona foana ny nankalazainy hatramin'izay ianao tsy absent mihitsy fa rehefa mariazin'olona ianao mipihira fa mity taonjobily ty zay olona nanasanao rehetrarehetra ho asainao amin'za manonna eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zay mbola tsy manambady nefa maniry anina tokantrano ty taonjobily ty ny fotoana anaovana raharahanao mba ataovy amenina moa zay mila moa mataovy amenina raha ohatra ianao ka fa manambady manaova amenina ho an'ny hafa alleloia hatramin'izay anao fa mety nitehaka ny hafa tena mahafinaritra tena fanjaranao indray zany no ty hafa ny hafa tena mahafinaritra mihitsy izy amen be diabe anao ny aino maro foana zay zavatra izao ny vavolombelona any tena velona Andriamanitra fa ao androany manomboka androany ho enona indray ny vavolombelonao manompo an'Andriamanitra dia tadidio mihoatra lavitra noho zay zavatra fanompona rehetra fantatrao mihoatra noho ny asa mihoatra noho ny zavatra hafa ny antony Andriamanitra mandrakizay izy mihitsy ny fiandohana sy fihavarana ny tompontsika dia le niteny hoe makanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatra tsy mavesatretana fa zany amenareo fitsarana izy koa le niteny hoe izy ny tsy miova omaly senior mandrakizay ka misy génération ny Josefa ary misy génération ny Moïse tsy mitovy ireo ianao tsy Josefa apiditra fa ianao Mosesy amoaka ka anao zany rehefa miasa momban'ny faminaniana sy teny fikasana dia olona mandeha amin'ny lalana tsy diso ianao tsy toy velively mihitsy amin'ny vokatry ny olona zay te handeha amin'ny herin'ny tenany sy ny fisainany rehefa amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra hita ataontsika dia misy varavarana misokatra sy fampahitapity foana mila fantatsika
fa misy sokajon'olona mitady fahagagana fa misy sokajon'olona izy mihitsy no atsangan'Andriamanitra ho tonga mahagaga. Misy zany. Mahita hafa ianao io dia ho fahagagana amin'ity tonjobily ity. Isaia toko 8:20 anefa kio fa zany no tenena indreto zasy reo za. Isaia toko 9 ny 8:20 hozy izy ny ten'Andriamanitra. Indreto izaho sy ireo zaza nomeny Jehovah dia famantarana sy fahagagana ao amin'ny Israely avy amin'ny Jehovah tompony maro izay manao tendrombohitra ziona izahay menakavy. Izay ny tony io anaty fonosana fa tsy nitondry zareo tao le izy. Andriamanitra afaka manangana olona ho azy amin'ity taona ity. Ary fantatro fa eto zavon'olo zany. Ny fotoanan'ny Exode tsisy nizaniza tsy nahazo ny zanak'Israely. Noho izany koa ao anatin'ny taona jobily satria ho anao zany. Ataovy azo antoka fa jobile ho anao ity taona ity. Nananatra olon'Andriamanitra hanapaka ny fahavalony. Farao dia Andriamanitra kely tao Egypta. Fa Mosesy no nataon'Andriamanitra Andriamanitra hanapaka azy. Jereo ny Exode toko 7:1, Exodus toko 7:1, Exodus toko 7:1 azafady. Ary Jehovah tamin'ny Mosesy, iny rehefa nataoko Andriamanitra ho an'ny Farao ianao, ary ireo narahalanao kosa ho mpaminanao. Tamin'izany mbola tsy tonga Jesosy, noho izany amin'izao tsisy Andriamanitra kely afa-tsy Jesosy. Amen. Fa Mosesy no natao tamin'izany satria mbola tsy tonga Jesosy. Ka tsika tsy mahazo manandra-tena ho Andriamanitra. Fa Andriamanitra rery no Andriamanitra, fa tsika mahaiza mionona fa zanak'Andriamanitra ny toerana misy ianao rehefa nandray fanamasina ianao. Fa Andriamanitra izy rery mahaiza mionona. Moiza ny mpaminanao izy ny rahalanao, ny dikan'izay nesaky ny faminaniana dia nomena Andriamanitra ny Jesosy Kristy daholo rôle anankiroa reo. Fa ny ankoatran'i Jesosy dia tahaka ny mpaminana. Ozy izy ny boky Filipiana toko 2:20. Dikan'izay rehefa tsy manahaka an' Jesosy ny prophète dia faux prophète. Satria le vrai prophète Jesosy rery. Mila manahaka an' Jesosy aloha vao tena izy. Ataovy amen. Fa Andriamanitra tamin'izany nametraka Mosesy amin'ny dingana ambony lavitra no Farao. Andriamanitra mavita manandratra anao eo amin'ny toerana avo no izay azo ny sainao takarina rehefa hitany fa tanteraka ny fanetretenanao sy ny toe-panahiny ao anatinao. Zany hoe tsisy risika amin'Andriamanitra ianao. Ianao tsy ilay karazan'olona mialina rehefa mahita ny hafa ampiasaina. Mihoatra noho ianao. Zany hoe tsy mipetraka mihitsy ny resaka concurrence na fifaninanana ao anatin'ny asan'Andriamanitra. Matoa mipetraka amin'ny fifaninanana sy fiavahana teo ampiasaina mihoatra noho ny hafa dia manomboka te hisalotra ny voninahitr'Andriamanitra ametraka anao amin'ny toeran'i Jesosy. Antikristo zany fanahy zany. Tsy misy idirana amin'ny ankonana misy ianao rehefa Andriamanitra nanandratra anao. Tsy ny fifidianana ny olona anao fa ny fifidianan'Andriamanitra anao. Misy lala itondran'Andriamanitra ny olona mihoatra lavitra noho izay azonao heverina ao anaty fanompona rehefa manaiky andesiaina amin'ny toe-panaraka n'Andriamanitra ianao. Zany mahatonga antsika mijery ireo fahamarinana, tena fahamarinana ato anaty Baiboly. Mahatonga antsika tsy vily lalana ka hitondra tena toy ny adala sanatria ho diso ny fotoam-pampakarana. Misy fetra ny zavatra rehetra ary amin'ny fotoan'Andriamanitra no anamoran'Andriamanitra ny zavatra rehetra rehefa mety ianao hiaina amin'ny toe-panaraka n'Andriamanitra. Afaka miova ny zavatra rehetra fa tsy ory foana mandrakizay akory ianao. Ary talohany namoa Mosesy ny zanak'Israely dia izy aloha nivoaka voalohany. Tiako fantatsika izay. Rehefa tonga Andriamanitra namoaka ny zanak'Israely ny hoe libérateur dia tadio tsy maintsy tafavoaka meloa foana ny libérateur. Tsy afaka haka ny vahoaka any an-tany Egypta izy raha tsy izy aloha no mivoaka voalohany. Ohatr'izay koa mpamonjy. Jesosy tsy afaka namonjy antsika raha tsy efa nidina izy aloha teo amin'ny toerantsika ary nitsangana tamin'ny maty ka tafavoaka nandresy ny fiainatsika. Zay vao azo antoka fa mpamonjy izy rehefa nitoetra ho kavanany iray. Meno tsara ve tsika? Mosesy nivoaka ny Egypta vao afaka miverina namoaka ny zanak'Israely. Izy nalefa ny Farao tany anefitra ny ona tamin'Andriamanitra vao afaka miverina. Fa raha tafa-janona tao tsy afaka namoaka ny tao. Satria tsy manana vision hafa izay ao anaty bocal fa tsy maintsy mivoaka aloha. Mila manantsika fijery hafa noho ny vahoaka zay vao afaka hitariky
mila mahita mihoatra noho ny olona ianao ary manomesina ndray zavatra avy amin'Andriamanitra vo afaka miverina manafaka satria ny fanafahana tsy avy aminao fa avy amin'Andriamanitra. Zany no antony amoahana azy tao mialohan'ny hafa rehetra. Ka hoe mivoaka dia hoe fivoahana hita maso. Fa aza diny koa fivoahana ara-panahy. Afaka izy ara-panahy, afaka izy ara-tsaina. Niova amin'ny fomba fijeriny, niova amin'ny fomba fisainany, nivoaka talohan'ny olona izy izay manodidina azy. Io ilay fomba fisainana sy fandinihana zavatra tokony hampiavaka anao avy amin'Andriamanitra. Aza mitanondroka izany ao anaty olana. Tsy ny hamafy ny zava-misy no midika fa hateo ny fiainanao. Mitraka fa miaraka amin'Andriamanitra manana ny fotoanana izy. Ary tsy hapozinao ny fotoana manginy ianao rehefa hita ny feo amin'ilay position tokony ajorony amin'izay ianao. Halleluja! Zany nataon'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra mamoaka ny zanak'Israely tao anaty fanandevozana amin'ny androm-panafahana. Izany mpitarika rehetra dia mila miaina exode ho azy aloha vao nirahana mba ho vavolombelon'ny exode ho an'ny hafa ihany koa. Tsy afaka nafaka ianao raha tsy afaka. Talareo manimba fiangonana be dia be dia ny fahafahan'ny Satana manafika amin'ny mpitandrina. Dia raha vao rava amin'ny mpitandrina dia tsisy modely ny fiangonana. Dia mavesatra daholo ny rehetra fa tsy akiteniteny satria izy niteny amin'ny pastera. Zay mahatonga amin'ny teny tsika samoany an-danitra. Raha hita fa tena misy tsy mety, teneny ihany. Atovy amainina moa. Ka ny ahafahanao mamerina ny hafa ao amin'ny fanafahana dia mila mahatoky ianao hoe mahatoky ianao ve ianao fa tena amin'ny position tsara ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fomba fiainanao, ny fomba fisainanao, ny fijoroanao, ny fiatrehanao ny zava-misy. Rehefa maneho ny ao anatinao, renao mihitsy fa resy lahatra ianao fa tena tafavoaka miaraka amin'ny Jesosy ianao. Jereo tsara ny fiainatokantranonao, fiainam-panomponao, ny fijoroanao amin'ny asa mandara, ny fifandraisana amin'ny hafa. Tsy ho ivelany ihany fa ny toe-ponao ao anaty koa maridre fehitana fa tafavoaka mialohan'ny hafa ianao. Mahay manetry tena tsara. Tsy ianao ilay miakapofonao ao anaty fivoriana reny. Tsy ianao ilay rehefa hitsy dia tsy mety mihitsy ary tsy mety alamina. Raha vao tratra amin'ny fahamarinana dia manamary tena kilikily. Tsy tafavoaka ianao raha mbola ohatr'izay. Raha mbola ohatr'izay ianao dia tsy afaka moaka ny hafa izany mihitsy. Melohana tonga avy amin'ny Pentekosta dia tiako ho fantatrao fa Jesosy nitsoka ny mpianany sady taorian'ny fitsanganany. Na nisy fofinaina melohan'ny Pentekosta izy. Raisiny fanamasina izy. Ao amin'ny bokin'ny Jaona toko 20:1-20. Ary rehefa nilazana izy dia nisy fofinaina ka hoy izy taminy. Raisiny fanamasina. Izany hoe nisy tafavoaka aloha ny mpianatra vao noentina teo amin'ny 500. Izy 12 lalony nazy voalohany vao ny 500 tamin'ny andro Pentekosta. Ka na faly na tsy faly Farao dia tafavoaka ianao. Na mety na tsy mety izy dia tsy maintsy tafavoaka ianao. 2:20 hoy izy ny ten'Andriamanitra Jaona toko 20:2-20. Ary rehefa nilazany izy tena nisy fofinaina ka hoy izy tamin'ny raisiny fanamasina. Ny apôstôly 12 nandray ny fanamasina melohan'ny 500 lahy. Kitanareo tsy afaka hiditra hitarika ny olona eo amin'ny fanatrena mandritra n'ilay fitokanana ny 12 lahy raha tsy nahazo meloa izy. Ka misy foana mahazo meloa. Navoaka Mosesy vao nampidirina hamoaka. Namena aloha ny mpianatra vao afaka izara tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Noho izany aza mieritreritra mihitsy ho an'ny hafa le teny fa ho anao mpitoro koa aloha. Raha tsy nivoaka tao Egipta Mosesy tsy nahita zava-baovao fa rehefa nisitaka izy dia tsy nitovy tamin'ireo voageja tao Egipta tsony ny fisainany satria tany amin'izay toerana namoahana azy ny onany tamin'izay tokony onany tany anefitra. Rehefa avy niona tamin'Andriamanitra Mosesy dia tao amin'ny tanan'Andriamanitra sy ny fahagagany sy ny fanatrehany ary ny fanotronany. Dia rehefa maty ny lamatoa rehetra tany Egipta amin'izay, rava amin'ny voalohany bokatra rehetra tany Egipta. Voahitsaka daholy ny faratsiana rehetra sy ny fanahy rehetra amina fanompontsampy-tany. Dia hozy izy amin'izay Farao, tsisy tokony ho atsony eo amin'ny fiainana. Fandanonareo mandefa nareo taloha izy mieritreritra n'ireo benediction anazy satria andevony tao fa tapoasy. Zay tsy mila nareo.
talohan'ny nahafatesany voalombokatra tao Egipta nefany ny lamato rehetra sy zay nateraka voalohany rehetra dia zao tsy maintsy maty aloha ny zanak'ondron'Andriamanitra izay tandindon'i Jesosy. Vakio ny Exodosy 20. Andriamanitra niteny tamin'ny zanak'Israely hamono zanak'ondry ho azy alatsaka ny rany dia atety nisany ambaravarana vao nandalo ny anjely fandringanana satria raha tsy mipetaka ny rà dia ringana hatramin'ny zanak'Israely fa ny raha-pamantarana toy ny rahan'i Jesosy no mahatonga ny voalohateraky ny zanak'Israely tsy ringana. Dikan'izay ny zanak'ondry dia maneho an'i Jesosy ilay voalohaterak'Andriamanitra. Rehefa maty ny voalohaterak'Andriamanitra dia tsy mahazo velona ny voalohateraky ny fahavalo rehetra satria ny an'Andriamanitra ny tsy maintsy tonga aloha. Saika tsy nisy ny Exode 14 raha tsy nandalo ny Exode 12. Andriamanitra zany namono ny zanak'ondry atao hoe Jesosy. Avy eo izy dia nanitsaka ny voaloham-bokatry ny fahavalo dia ireo fanapahana sery hafa rehetra manohatra ny olony. Zay no mahatonga an' Jesosy manapahefana hiteny aminao hoe fanomeko anareo ny fahefana anitsaka maingo mba menarana sy ny heretra nana ny fahavalo ary tsisy ampaninanareo akory. Mba fantatrao ve rehefa azo antoka ny fiarahanao amin'i Jesosy tsy ampaninanao zany io olana io, tsy ampaninanao zany io aretiny io. Jesosy ny teny tsy ampaninanareo zany. Tafavoakotsika satria noho ny amin'i Jesosy mato atsika. Vohitsaka sy levona avokoa ny trosany devoly rehetra. Noho zany amin'ity tonjobily ity afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka ho ay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny antony ny azo fijaliana no antoka ho atsika. Ny azo fijaliana no antoka ho atsika. Ary voninahitry'Andriamanitra natao iseho amin'ny fiainantsika no ny azo fijaliana. Ny azo fijaliana no antoka satria vita ny fandresena, tanteraka ny famonjena, afaka ny hita amin'ny voninahiny ao anaty atsarotsika satria izy ny efa nandresy teo amin'ny toerantsika. Noho izany izay zavatra tena sy lalovana rehetra tsy mafy io rehefa tsara fiorenana. Amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ianao. Ny ady rehetra manomboka izao dia ady misokatra ao amin'ny fahitantsika ny voninahiny avoko farany. Raha mandeha sy tafavoaka ny zanak'Israely dia mahavariana fa tapa-kevitry ny anentsika ny Egyptianina. Voalaza fa Andriamanitra nanamafy ny fony fa maninona? Nanamafy ny fony sy nanosika azy anaraka ny zanak'Israely. Vao nentany Egyptianina ny zanak'Israely dia natahotra. Dia hozy izy ny tompo hozy Andriamanitra tamin'i Mosesy hoe aza matahotra. Dia hozy izy Andriamanitra hoe mety mahita zavatra maro nareo andrefy eo zavatra be dia be, mety hitanareo reo Egyptianina reo ohatra miogaoga aoriananareo fa aza matahotra. Eno ity zavatra ity fahamarinana ity amarana amin'izay sy le ametraka tsara ny lohateny amin'ilay hoe tombontsoa ny fandrosoana. Rehefa ao anaty Exode na tonjobily sika dia aza matahotra na inona ianao ny amin'izay zavatra hitanao sy renao ary zavatra lalovanao. Mitoera tsara fotsiny eo amin'ny pozision'ny olona makatosy manaiky an'Andriamanitra. Fa ny zavatsarotra hitan'ny masonao dia zava-misy avelan'Andriamanitra andalo ho lalana hitanao voninahiny. Aza mitsokana mitabataba fa mitoera tsara. Ny antony tsy ny herinao no ilain'Andriamanitra hamoakanao, noho izany tsy ilainy ianao manao kry na ranomaso na matsapa hoe ao anaty krizy. Fa ao anaty tonjobily izy no hiasa hiady ny adinao, noho izany tsy mila ny fahatahoranao izy fa mila ny fitsaharanao izy. Mangina ao anatin'ny tonjobily Andriamanitra dia milaza fa izay faharatsiana ny ainanao hatramin'izay dia tsy ho hitanao intsony mandrakizay. Exode 14:13. Zay henatra aretina fampahoriana hitanao hatramin'izay dia tsy ho hitanao intsony mandrakizay. Ny tsy fahombiazana hatramin'izay tsy ho hitanao intsony. Ny fanambaniana tsy ho hitanao intsony. Ireo karazan-javatra rehetrarehetra nanakana anao tsy ho hitanao intsony. Inona ary ny tokony ataoko pastora malala mba ahafahako miaina ny asa feno voninahitra ataon'Andriamanitra? Ahoana ny ahafahako misitraka an'izany amin'izao tonjobily izao? Hozy izy Andriamanitra mandrosoa ianao dia aza mierikerika. Exodosy 4:12. Exodosy 4:12. Zao ny voasoratra ao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, nahoana mitaraina ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Io le teny. Ny toetra an'Andriamanitra dia tsy tiantsika hijery ny fahavoazan'ny hafa. Zay ny toetra an'Andriamanitra. Raha mbola ao anatinao ty toetra ity dia mila hovanao haingana. Raha te hisitraka an'Andriamanitra ao anatin'ny tonjobily ianao. Tsy faly mahita amin'ny fahavoazan'ny hafa na izay faran'izay makalanao indrindra azy. Hozy Andriamanitra mandrosoa fotsiny
tian'Andriamanitra zareo erikerika iny any Egypte. Hitanareo vadiny Lota na voazy rehefa tian'Andriamanitra horinga ny Sodoma sy Gomora tsy mahazo mierika hijery fahavoazan'ny hafa. Fa vonjery tonga dia vongatsira satria tsy tian'Andriamanitra ny tantarana hoe ranona voa. Samby fiaranao atsy izy varavarakely akanarivotra nefa ny taikisosy ny tainombo sy ny kalaza mifangaro doly. Kaboneny tsy isy tao anatin'ilay izy fa samy mamely eny amin'izay amelezany io doly. Kanefa nandritra n'ilay izy nandeha ilay samby fiara. Niaritra tao fa tsy navelan'Andriamanitra izy varavarana ngeza be satria tsy tian'Andriamanitra ho tazanao amin'ny favoazany any ivelany. Toetra n'Andriamanitra voalohany tsy maintsy anananao na misy olona makalanao aza aza miratso anazy aza manozona azy akory. Voaporofo tsara zao tsy alitara ny fanjonina ny alitara. Voaporofo tsara toetra n'Andriamanitra zany. Inona ny problème ny Egypte? Problème ny Egypte dia zao. Nanaraka ny zanak'Israely eo anaty ranomasina mena zareo nandeha tany maina. Andriamanitra rehefa nahita hoe kapohy ny rano tamin'ny Mosesy dia nisokatra ny rano. Dia zao niandry ny zanak'Israely ho tafita fotsiny Andriamanitra dia niteny tamin'ny Mosesy ndray kapohy dia dobo-taoro zareo. Nandrasan'Andriamanitra ho feno tsara zareo tao anaty ranomasina vao niteny tamin'ny Mosesy izy hoe kapohy amin'izay. Vao feno tao anaty rano ny Egyptianina dia tsy misy tao anaty rano intsony ny zanak'Israely na gana na biby izay nentin-drehetra tafita soamantsara daholo. Dia nakaton'Andriamanitra ny ranony. Ny fanananao dia ambony lavitra noho ny fiainan'ny ratsy fanahy izay manohatra anao. Dikan'izay tsy mangatakitsika mba ho ambinina sy harovana amin'ny fananantsika fa mba ny direktiva mandroso fotsiny ten'Andriamanitra ny ambony. Tsy anjaranao zany, tsy maretehaka ao an'Andriamanitra. Tia ny erreur ngeza be mba nandinika an'io teny io dia tia mba voatsoaka tao révélation mahafinaritra. Ny fahadisoan'ny Egyptianina, zareo rehefa nahita ranomasina nisokatra dia niditra. Tena fahadalana be 700 kapoaka no natondro zareo. Voalohany, ianao tsy mahalala akory hoe iza nanokatra an'io. Tsisy révélation anananao na information faran'izay kely tokony anananao hoe fa maninona io rano no nisokatra tokony mba nanontany an'izany zareo. Zareo miditra any amin'ny tontolo tsy fatany. Tsy natao anazy ilay tany maina aloha e. Ilay fisokafana ho an'ny zanak'Israely epite. Na fahagagana aza ny zavatra nitranga teo tsy tokony niditra zareo. Ianao mahita ranomasina misokatra dia miditra tsy misy fanontaniana. Rehefa mikatika vela izy vao anontany ianao. Inona no anontanianao rehefa mikatika ilay izy inona no nanjoa? Ho an'ny zanak'Israely tsy mahazo mijanona fa mandroso. Satria rehefa mijanona ianao dia ho tratra amin'ny fahavalo. Sainao ne? Rehefa mandroso zareo dia tonga tany amin'ny tanjona. Terepita. Fa arakaraky ny androsony koa nefa dia mandroso aoriana koa ny fahavalo. Inona tonga an'Andriamanitra nampandroso ny fahavalo mandra-paty tonga an'ireo fahavalo ireo ao amin'ny toerana izay andravana Andriamanitra azy. Teto Andriamanitra dia nanatanteraka ny fandravana amin'ny fahavalo ho dobo tao anaty rano rehefa tanteraka ny anjara voatendry ny zanak'Israely. Midika fa rehefa mandroso ianao dia mananantoka Andriamanitra hampandroso lalina kokoa ny fahavalo mandra-pahatonga azy eo amin'ny toerana andringanana azy. Rehefa mandroso tsara ao amin'ny anjara voatendry ianao dia ao Andriamanitra ny asa mandrava ny fahavalonao. Ny fahavalo dia tsy mila hoentina mambavaka ny andravana azy fa mandroso tsara fotsiny dia Andriamanitra misaina an'izay fomba andravahany azy any, tsy problemanao zany. Tahorina ny lakroa sy ny azo fijanona novain'Andriamanitra ny fomba fiasa andravana amin'ny fahavalo. Aza misaina hoe misy fahavalo manentsika ianao aoriana fa mibanjina an'i Jesosy amin'izay. Raha mijanona ny zanak'Israely eny andao tsy keritreritra nijanona ondry zareo fa nahita hoe nanaraka ny zanak'Israely dia kombaty ao ampovoan'ny rano. Dia hitan'Andriamanitra fa tsy ho resy ireo satria tsy misy fitaovam-piadiana. Ny zanak'Israely tsy ho resy mihitsy ny Egyptianina. Dia mifanafody aza mierika satria ianao tsy manam-pitaovana andresena amin'ny fahavalo fenetana ny fanotronan'Andriamanitra ny andobon'ny fahavalo. Dikan'izay ny fandrosonao tsara amin'ny toeam-panaraka an'Andriamanitra sy ny fifikiranao amin'ny fahamarinana, fiainao amin'ny fahamasina sy fiazonanao an'i Jesosy, mandroso ianao fa tsy miembotra, ahatonga anao andresy tsy miady. Ny fitondran-tena tsara anampian'Andriamanitra anao andresy tsy miady. Ny fanafody mandroso satria eo amin'ny fandrosona tsara ny fandresenao ny miafina. Rehefa mandroso tsara amin'ny ara-panahy ianao dia mandresy tsy miady. Fa aza mijanona zany ilay tena fa fotoana hijanonanao manakaiky ny fahavalonao. Miafina ao anaty fandrosona tsara ny fiainam-pandresena. Tovy amen. Ao amin'ny Exodosy nataon'ny Jobily
dia tsy anjaranao ny miasa saina amin'ny fahavalo fa ny anjaranao miazona ny dianao iombona amin'Andriamanitra ny ampandrosoana tsara. Miaino an'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra, makatoa an'Andriamanitra, mizara tsara izay zavatra rehetra tian'Andriamanitra ho zarainy ny ampandehanana. Mety maro no miresaka sy mitsikera ratsy ianao, maro no miteny ratsy ianao. Ny zavatra anankiray ilain'Andriamanitra aminao, zanako hozy i Jesosy, mandrosoa ianao mizora tsara ho any amin'ny anjara voatendry, aza mierikerika fa manana kanana ho anao a. Ny Egiptianina tsy iza fa ireo fahavalo sy ny asany rehetra izay mitady azona anao hatrany amin'ny 2023 lasa ty 2024 ty teteny Andriamanitra, tanterao ny sitrapoko, mandehana araka ny teniko, fa zao aza miasa saina amin'ny fanambaniana, aza miasa saina amin'ny échec lava, aza miasa saina amin'ny tsy fahombiazana, fa izao ny zavatra iseo mandrosoa fotsiny fa ho levoniko reny ary tsy ho hitanao tsony mandrakizay. Za zao mahita fa misy fahamombana amin'ity taona ity mitsahatra hatreo. Misy enatra amin'ity taona ity tsy ho hita tsony. Misy fahafambaraka tany amin'ny lasa tsy hanaraka anao tsony. Misy aretina ho afahan'Andriamanitra amin'izay. Misy rofo ho fohanan'Andriamanitra. Io fanamanam-bady io tsy afaka tsony arakandry aminao manomboka androany alina. Ny fahafatesana Yesu lava. Iza niza manaraka anao ka mampahory anao tsy ho hitanao tsony mandrakizay. Haleluya! Ny rana iteny aminao hoe mandrosoa. Mandrosoa ianao. Mety misy ady, misy tsikera, misy fanaovana tsinitsinina, mandrosoa ianao. Misy fanambaniana, mandrosoa ianao. Sainy fa le rano na sain'Andriamanitra ho vakiana ny lasa fasana ho an'ny Egiptianina. Ny ranomasina mena misokatra ho amin'ny fahafahanao miampita, lasa ranomasina mena misokatra ho fandringanana amin'ny fahavalo. Zay vao homana andrendrika ny hafa no sokafan'Andriamanitra ho lalana moana anao. Ny ranomasina mena Andriamanitra namorona ny ranomasina mena ho lasa hoe boulevard andehanan'ny zanak'Israely. Ohatra mitsangatsangana ry zareo dia mandeha anaty carrion malay mijery amin'ny vitre reny hoe io misy reka, hita daholo ny reka mandalo ohatran'izao fa tsy afaka manao ninina fa lasa cimetière ho an'ny ennemi ilay izy na ny fahavalo. Mahita ny adinao sy ny fampahoriana rehetra hifarana amin'ity taonjobily ity. Ny Egiptianina hitanao hatramin'izay dia tsy hitanao tsony mandrakizay. Zavatra lalovana io, zavatra lalovanao io, fa Andriamanitra teo aneho ny herinao ambadika io. Halleluja! Afaka mamaky ranomasina mena ampon'ny lanitra. Afaka mandalo ny zanaky ny faminaniana. Afaka tena mitsikitsiky mitodika gauche à droite tsara mandinika amin'ny fandehan'ny toedra raha ao anaty rano hatramin'ny tortue mandalo. Ny zanak'Andriamanitra. Fa zao taonjobily ho andro zareo le izy fa fahoriana ho amin'ny fahavalony. Miaina fandringanana ary fanao no ny toepony. Dobo taoro zareo no ny toetra ratsiny. Ny dikan'izay ny kajy faran'izay tsara indrindra manova toetra. Ka ny Israely miaina exode fa ny Egiptianina miaina fampahoriana sy fahafatesana. Nanjavona amin'izay ny Egiptianina satria tsy mendrika ho azy tsony ny toetra eto an-tany. Ianao zanak'Israely io, zanaky mifamonjena ty 2024 ty taonjobily ho anao. Afaka ny aretina, ny olana mivaha, ny loza hiaisotra, ny sakana tsy eo tsony, ary amin'izao fotoana itenenako izao hiasa Andriamanitra. Mandresy tsy miady ianao, mandresy tsy misy bagary ianao, mandresy tsy misy fifandirana ianao, mandresy tsy misy fifandonana ianao, satria ianao miaina taonjobily ao anaty toe-po voahomana hiatrika fandresena tsara. Zanak'Israely tsy mahalala fa miteniteny foana Exode nahoana izay no velana ho faty ety fa ny zanak'Israely diosy Andriamanitra hoe nareo tsy mahafantatra ny zavatra ho atoko, nareo mitomany ho faty any amin'ny Egipta zany, ny Egiptiana zao no faty aorinanareo. Fa indrisy raha fantatrareo mantsy ny programako. Dia ianao tsy voatery lala programa, fa ny anjaranao misaotra fotsiny fa taonjobily. Misotsoka mivoaka maraina jobily ao anaty taona ity Andriamanitra. Dia ianao tsy libre zany raha mbola misy ho tamamatotra. Raha hoe voakizitina be ny 5 maraina ianao ohatra. Dia mieritreritra ny taonjobily amin'ny valo, tsy lamina ny fonao. Mianao avy ianareo? Mampahita Andriamanitra fa misy koronina ho ataon'Andriamanitra ho anao. Ary izay koronina izay, koronina miavaka izay.
ahatonga anao amin'ity tonjobily ty a ho mpanapaka ny aretina rehetra, ho mpanapaka ny olana rehetra, satria anositra anao Andriamanitra ho karazan'olona tia vavaka, tia fahamasinana, tia fahamarinana, tia fiadanana. Halleloja! Miaina mivokatry ny fanahy satria mpandresy ao amin'i Jesosy. Dia afamava an'Andriamanitra. Halleloja! Alleluia. Tai Jesosy tsika rehetra misaotra ny tompony amin'ny afatra omeny atsika indray androany a. Dia ndao eraka nome voninahitra ny tompo amin'ny fanatitra tsika re. Zay rehetra vokatra fonao atoloro an'Andriamanitra dia ataovy anatin'iny box iny na amin'ny fahafolo-karena na sakrifisy na ny fanatitra omenao an'Andriamanitra satria izay ny ambarany a. Zay manome voninahitra azy dia omeny voninahitra. Halleloja. Tai Jesosy tsika rehetra dia programmatsika raha-pitsy maraina miverinatsika miaraka misaotra ny tompo indray a. Eto amin'ity toerana ity amin'ny fotoanan'ny firaisana latabatra amin'ny tompo a amin'ny fitony fotoanantsika raha-pitso. Dia ny amin'ny herinandro rehetra iny a tsisy miova ny fotoanantsika. Raha mety izao ianao vao tonga teto a dia manana fotoantsika isaky ny maraina, ny alatsinainy, ny talata, ny alarobia. Dia etsy amin'ny super U ao amin'ny rihana faharoa amin'ny fito maraina ka hatramin'ny valo sasany ny fotoana io a. Ny alatsinainy a sekoly ho an'ny famahana olana, ny talata sekoly ny fanasitranana ary ny alarobia sekoly ny tokantrano a, ny fitahim-panasy, ny fanambiana toetra. Dia asaintsika ao anatin'izany fotoana izany a. Iarahantsika indray manovo amin'ny tenin'Andriamanitra dia mifankahita amin'Andriamanitra ao anatin'izany teny izany ihany koa. Ary sarobidy be ny zavatra nomeny Jesosy atsika amin'ity taona ity dia miaraka tsika mamolavola toe-po, mamolavola ny toetra, miatrika an'izany programa endrasan'Andriamanitra amin'ity taona ity. Fa tsaroko ny afatra nomeny tompo teto hoe isan-kerinandro vavolombelona. Halleloja. Dia ny anjaranao indray izao no tanisaina indray amin'ny herinandro manaraka. Dia tain'Andriamanitra tsika fa mifantoka tsika amin'izay zavatra ny tenenin'ny tompo a. Dia mifankahita koa amin'izany karazana vokatra izany. Zoma miverina ihany tsika eto amin'ity toerana ity a amin'ny 4 ora tolakandro ihany ny fotoanantsika ny zoma. Dia ny sabotsy a eto ihany koa tsika amin'ny fito maraina. Dia eto ihany ny arahantsika manome voninahitra ny tompo a amin'ny fotoana eto amin'ity toerana ity. Dia raha mety mbola tsy mahafantatra ianao a dia manana radio koa tsika fanambaran'ny lera lanjoro vavolombelona teo. Dia 90.8 FM. Dia asaintsika ao anatin'izany a manaraka ny afatra. Za zao nisy olona izay sendra ny fanena dia olona tsy mpamonjy ato izy. Fa nandeha mission tany Antsirabe hono izy dia mihaino radio 90.8. Dia fahaizanareo vavaka e. Aina anareo le raha 90.8 enina any Antsirabe fa aty koa kay misy. Dia ohatr'izany le izy dia sorantsika ny tompony amin'ny fikasihan'Andriamanitra olona be dia be amin'ny alalan'izay rehetra fantsona omeny Jesosy. Fa indraindray tsika mieritreritra zao hoe mbola misy mijery ve za kolo TV za. Fa za miteny anareo fa eto Antananarivo mety tsisy mijery fa mivoaka kelina Antananarivo a dia tena misy olona mifo maraina dia miandry mijery kolo TV. Mba tsy kivy le mpanompon'Andriamanitra manao le émission zany. Dia Jesosy ndao tsakatsika re. Dia afatra ho an'ny ankizy rehetrarehetra ho antsika izay manana zanaka madinika sy ny tahaka an'izany a manomboka amin'ny herin'ny rapitra izany miverina ny club d'enfant. Tainy Jesosy. Ainjiro ny tananao dia dao iaraka hivavaka ary tsika ho an'ny fanatitra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy a dia misaotra ny amin'ny fahafahanay a mijoro indray mitondra ny fanatitra amin'ity andro ity ary misaotra fa ianao ny tany anambina ny tsirairay avy. Ary ianao ny teny hoe aoka tsisy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehanao dia miverina izay a manome voninahitra anao. Sombiny avy tamin'izay rehetra nitahinao no entina miverina manome voninahitra anao androany a mba hakasotrao a vokatra ny fonony tsirairay avy. Ary mihoatra noho izany Andriamanitra ny momba anay manontolo mihitsy ny atolotra eo anatrehanao.
mba hiasanao ary ho fitaovana tanteraka ny sitraponao sy ny programanao eto amin'ity tany ty. Makasitraka ny amin'ny fitiavanao a memboninahitra mandrakizay anao amin'ny naran'i Jesosy a. Amen. Tehako mafitsika voninahitran'Andriamanitra. ao fofany amin'ny lanitra ny taninao dia ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo a. Tena tovy amin'ny fonao rehetra mihitsy hoe faly amin'ny Jesosy ianao fa tonjobilo anao ty taony ity. Makasitra azy amin'ny fonao rehetra. Misaora azy a raha mbola voatahiritsika ampijoronotrozontsika ao anatin'ity fivorian'ity. Iaina sy sitraka ny atao hoe firaisana sy fiombonana amin'Andriamanitra tanteraka. Mahita an'Andriamanitra fa amin'izao andro farany izao ny fifantohan'ny zanany rehetra dia tanteraka ao aminy. Tsy mihinga amin'ny teny tsara lahatra zany. Tsy amin'ny fandraisen'dahatra fotsiny hoe ainao manaitra amin'ny teny mpahamarinana fa ho avy Jesosy dia hiambony ianao fa tena fiainanao zany fiambenana zany. Satria mahatoky ianao fa ilay ny teny hoe hiverina sy hoe miambeninareo, miambena mandrakariva. Zay Jesosy tena mangatamin'Andriamanitra ny afo ny fiambenana avy amin'ny fanamasina. Ampatsiaro anao ny fotoana rehetra ny zavatra tokony ataonao sy ny zavatra tsy tokony ataonao. Hitombony ny tahotra an'Andriamanitra ao anatinao. Iainanao fahatsapana amin'ity alina ity fa tonjobilo anao ty taony ty. Afaka hikasika ianao Andriamanitra tao anatin'ity fivorian'ity androany ny amin'ireo zavatra ilano ny tanan'Andriamanitra sy fanasitranana avy aminy. Fanahy aina tena. Afaka mikasika ianao raha alina izy. Afaka mikasika ianao raha pitso izy. Fa zao hitako fa sy vesatra rehetra ao anatin'ny fonao dia ho esorony zany. Men'Andriamanitra fitsarana ianao satria miray sy miombona amin'Andriamanitra. Zany mahatonga Jesosy miteny hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ataoko aminareo zany. Raha isoareo ambadika izany fiombonana amin'ny teny zany izay rehetra tokony ho anao. Raha iso amin'ny anaran'i Jesosy kasom-panasitranana, kasom-panafahana, kasom-pamahanolana, vokatry ny famonjena sy firaisanao amin'Andriamanitra. Teneno Jesosy, anao aho mandrakizay Jesosy. Zanakao aho, nateraka indray aho, voavela ny eloko, voasarona ny fahotako, niaina amin'ny fiainam-baovao aho. Ah Jesosy, ary azy aho misaotra Tompo. Amen. Raha iso mitsotra an'izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka mindrafo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao herinao zao fa Andriamanitra hiasa eo ny fiainanao. Manana fifaliana, manana fitsarana, manana fofeny fisaorana, esorony fanahiana, manana fiadanana fa velona Jesosy. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra atonga anao ahery dia raha pitsy maraina miverena miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona. Ty tonjobily ty dia anao zavatra tsy takatry ny sain'Andriamanitra. Ampitsombadika ny zavatra rehetra avy any ambany ho ambony. Ary anio ny voninahiny sy ny fahatsarany manondrona an'izay fahasarotana rehetra mitranga ka ilanao amin'ny fanelanelanany. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra dia mandehana amin'izao herinao izao fa mitompombanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vaovao kely raha pitsomaraina fotoana spesiala toy ny le afatra androany fa hafa mihitsy indray ny fomba hitenenan'Andriamanitra azy. Fa zao atovy ao anatin'ny fonao fotsiny ty fahamarinany ity. Ny Andriamanitro sady tsy andao ny eo amin'ny fiainako isan'andro. Rehefa amin'ny hariva teneno ny ankonanao hiambona. Rehefa maraina manova bonjour ny Saint-Esprit. Ny fanamasina nataovy bonjour voalohany. Dia raha miomana dia ny androany sokafo ny fonao iombona latabatra amin'ny Tompo ara-pitso maraina. Homaniko ny atao anatiko iray manontolo. Fa za miteny aminareo izy surprise tsara be dia be ho ataon'Andriamanitra isaky ny fivoriana. Ary ny zavatra azoko antoka fa tsy ho diso anjara amin'izany ianao. Afaro tsara ny eo akaikinao miomana tsara. Toe-panahy, toe-po amin'ny zavatra rehetra hoe voalohany manana Jesosy andrasantsika hoe. Faharoa hoe manompo Andriamanitra velona isika. Ary fahatelo hoe mitahiry communion tsika.
de ataovatra ny tany misotra fanamasina ndao itiatarana mafy be ho anazy a halleloia zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra no